Alarby 5 Desambra 2024 tafaraka indray isika eto amin'ny miara-manonja menga eto amin'ny MBS sy ny Radio Mada rahanao ihany keo amin'ny tambanjotra tserasera maro samihafa. Voalohany teny aloha dia isaoran'ilay nahary noho ny natafahoanantsika indray amin'ny alalan'ny feo sy ny sary amin'ity fotoana ity. Zava-poana tokoa ny zavatra raha tsy eo izany nahary zany sy indrindrandrindra ny fitantanany. Anterina ny arabom-bampirarintso ho antsika menakavy na ny eto Madagasikara na ny any ampitan'ny ranomasina, tsy misy anavahana izany araba izany fa dia araba faope no atolotra antsika. Eto ihany koa dia arabaina ny mpisehatra eto amin'ny fandarana eo namana fanira zafimanantany, mpamakafaka politika, mpamakafaka toe-karena, mpamakafaka sosialy, mpamakafaka raharam-pirenena arak'izay ilazantsika azy. Eto ihany koa ny mpisehatra izay efa tsy zoviana maro ihany koa, Andriamatoa Montarson zany dia hiakatra eo izy hitondra faneho-kevitra, hitondra famelabelarana arak'izay mahapety azy izany. Ny fandriana dia ny hoe aritra hatramin'ny farany sika menakavy amin'ity fandarana miara-manonja MBS Radio Mada ity. Fanira zafimanantany, miarabanao ndawarzantsika. Miarabanao rena dia miaraba reo namana teknisiana izay miara-dalana amintsika hatrany amin'izao fandarana izao. Miaraba tsika peno mpijery any amin'izay toerana rehetra andraisantsika ity miara-manonja miainga avy eto amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peo ny MBS miaraka amin'ny Radio Mada ity. Androany 20 Desambra rena dia kezakitsika aloha zany hitanisa ny zavatra nitranga tao anatin'izay 420 razay ary hitondra lafim-panadihadiana isika rehefa aveo rehefa avy mitafa amin'ny vahiny izay efa mpiara-dalana amintsika araka ny nambaranao teo, Andriamatoa Rakotondrina Montarson Alleluia miaraka amintsika rehefa aveo dia hanao fanadihadiana mahakasika ny resaka Covid-19 isika sy ny adevitra lehibe izay manodidina an'ity resaka ity, ezaky ny apatsya ny zava-misy sy ny ao ambadika sy ny lalan'izany Covid-19 zany isika ao anatin'ity fiandrasana ny filakevitry minisitra ny hoe haka fepetra manokana momba izany. Fa anomboantsika azy rina dia fantatsika tsara moa zany fa dia no tanterahina tany Toliary tany omaly ny famelomamaso ny antoko tiako Madagasikara izay niaraka tamin'ny filoha Ravalomanana izany. Izay famelomamaso izay moa zany dia ao anatin'ilay hoe congrès party ny antoko tiako Madagasikara. Ny mpikatroka teo anivon'ny RMDM ihany koa dia nanana fotoana ny fanatrehana tamin'ity famelomamaso ity. Voatsembatsembana moa izany satria tokony tamin'ny alahady teo fotoana izay nakalazana ny tsingeritaona nahaterahan'ny filoha Ravalomanana tokony hanatanterahana zany atao amin'ny kianja Magrotany Toliary saingy noho ny fatahoran'ny fanjakana sy ny sopatra sy ny sakana samihafa dia tsy totosa izany. Omaly vao no tanterahana ka atao amin'ny QG Betany no nanatanterahana izy ireo izany ary dia rakotr'olona tany antoerana. Nisy ny afatrafatra samihafa nentin'ny filoha Ravalomanana nandritra ity fotoana ity dia hoarahantsika ao anatin'ilay minitra vitra izay fiaonana sy izay teny nampitain'ny président Ravalomanana izay nandritra ity fiaonana atao Betany ity izay lalina makeny amin'ny Mandaimo misy izany Betany izany nanantanterahana izay famelomamaso izay. Volanina tokoa ny olona ary nandray ny afatra sy ireo teny sy ireo fankahirezana sy fampanantenana samihafa avy amin'ny mpitarika nasionaly ny antoko tiako Madagasikara. Ny fanitsakitro ireo olona tonga nanatrika ny famelomamaso ny antoko tiako ao Toliary. Andro fiasana ny androandroany ary tsy nisy ny antsoantso mialoha kanefa tsy katokana dia navory vahoaka maro toy izao ny antoko tiako ao Toliary. Vao naheno fa ho avy ny filoha Ravalomanana dia nantimina na ny pomba ny filoha Ravalomanana na ireo olona resy lahatra amin'ny foto-kevitra hoentin'ny filoha Ravalomanana dia tonga maro. Fa ny zava-dehibe ho aminareo dia ny fahaizanareo mifandamina tsy mi-give up, never give up. Dika zany aiza mitsokady mihitsy hatramin'ny farany. Aiza mieritseritsy ianareo izay mieritseritra hoe mody président mandana amin'ny roplan fa misy raha dia tsy hanary an'irety mihitsy ana ninonina. Tsy hanary
mihitsy tsy andeha olo zany raha tsy vity raha tsy hitako le ty tiako mivelona reo kandanareo mandeha tsy maintsy vitatsika le dynamisation aty le dynamisation ty tsy zay ihany fa fotoanandroa amin'ny vaoaka ty le ray manontony tsy ny atoko ty mahery ihany neto fa misy atoko hafa misy olona tsotra misy olona tena manam-pitiavana mba te hieno ianareo tomponaraikitra rehetra zay nanakevitra tsy ny givapo manomana sy mikarakarana izy ty isolana be dia be anareo fa ny any avelan-tanarivo arana zany hoe miangy alohanareo dia alodana midinika tena aseo zany fa ohatran'inona isika ato amin'ny topotiky Madagasikara ato amin'ny RMDM ary indrindrindrindra amintsika jiaby eto Toliara tsy manavakavaka niza niza andro fesana atalata androany zereo reto olona nareo ny be indrindra nareo voalohany betsaka zay naleko zay araka le voalaza teo betsaka mretoka dia zay indrindra le omby saika ny vonina tamin'le ady any iny dia ataotsika eto hoe mba famindram-pihavanana mba ahafahantsika mifamely fanadinana zay lasa tany mino fa nisan'izany eo zay manaiky tsara mihitsy atao famindram-pihavanana ho an'izay disadisa nisy tena aloha marina fa tsy fanadino ny lasa fa nisy tsy fanandrify tamin'ny fieritreretana nisy disadisany seho na koa nisy zay zavatra tsy nitovina-kevitra dia tezitra zay hena na omby zay ataotsika hoe famindram-pihavanana zay no lazaiko aminareo Toliara androany tsy misy tsy miady fa zay tofo mamosavy ary atsika toy ny miadina tsy nanan-dalana tsy raha tsy vita avela vita ho azy andreo zany ka dia izay ny ataotsika androany mifalia anareo fa mifedana amin'ny tompo aminareo mandrakariva aza matahotra reo minofotsiny any fitiavako manokana Antoliara sy ny vahoaka ao aminy no antony nakalazako indro misesy ny tsingeritaona naterahako aty Toliara ho hiatrany ny fomarikaravalmanana rotoana ny sesy nandritra ny fankalazana ny anniversaireko na ny taona ny tsingerenany naterahako 12 décembre dia taty amin'ity faritra tapany atsimity foana foko tamin'ny heritaona dia niezaka nanampy ireo pere tany atsimy isika amin'izao fotoana zao indray dia tonga mihitsy miaraka aminareo reto midika izany ny fitiavana manokana amin'ity faritra misy anareo ty rehefa avelomberiko amin'izay olona manontany azy sy ny laza ampy hoe ahoana ny nafantaranao an'ity gado reo délégation mianiaraka tamiko reo amin'izay natamy abeza atao fantatra président dony mahafantatra président dony io ko taty aho enina folo taona hatramin'ny faraika amin'ny roapolo taona taty sady nanao taxibus niaraka tamin'ny zokiko no malala tsara an'ity no vitako nandeha nakany Fort Dauphin noho izany zany manana fitiavana manokana tamin'iza vao nitondra nyty fireneny ty dia lalana sy ny tanàna teto namboarina tefa simby izy docteur reo fa tsisy fikarakarana io lalana io sy eo miteza antefitsika nanao an'io ainareo io tamin'ny sotranareo rehetra aho amin'ny fandraisana tena makotoka be zay ny natonga le fialonana tao anatin'ny sasany eny ny fameloma-masony antoko tahaka izao dia fanomezana ainga avao sy fanamafisana ny tanjaky ny antoko efa nisy hatramin'izay mitaky asa nefa izany io kosa ny solombavambahoaka fetra raha lamizafimololona tsy voavitako reo fanondronintsony isika miomana isika akafahefana zay indrindra fa misy asa izany mitaky asa dia mbola mafisiko efa niteneny namana teo hoe amariny ny anarantsika tsirairay avy any anaty misy mpifidianana zay zany anisany zavatra tena takina amintsika tsirairay avy itsika mpikambana ianareo mpitarika amarino mba ahafahantsika mifidy mandrotsaka vato ho an'ny kandidat tolokitsika dia tsy iza fa ndre matoro marikaravalmanana mba hitondra ny firenena indray amin'ny taona tena ambin'ny 20 sy 10 zao anefa raha ohatra io ka atao aloha ny fifidianana
fa tsy tonga hatramin'ny farany fitondrana fitondrana misy ao dia efa vonona isika zay no ampolisianatsika isoratra anarana daholo a ho mpikambana ary tsy matambatra isika naseho atsika naseho amin'ny toliary zany a tamin'ny alady teo naseho amin'ny toliary hoe sany olo toliary mijaly araky ny tena teo kere osare manana diditsika tsirairay avy a ndrindratsika ato amin'tiako Madagasikara dia zay ny teniko hoe mampahery atsika mampirisika atsika hijoro hatramin'ny farany amin'ny fahamarinana ary hiaro hatramin'ny farany a anaraka amin'ny toromarika fa misy discipline manaja discipline sika manaja ny toromarika président Ravalomanana sy raha atao birao politika. Nandray fitenenana ihany koa androany nisy olom-bavahoaka na Tsirabe José Nandrianantenaina izay vakivava tamin'ny amaroan'ny vahoaka tonga namalo ny antsona tokotima tao anatin'ny fotoana fohy. Lavananzay zahay moano hoe isy ity redynamisation ty atao androany toia matsiny député akory zalahy zahonaolo anatin'ity andro fiasana ity gaga hay fa tsy mbola hita raha manahaky izao nandritra ny andiananay manerana Madagasikara fa tahaka an'ilay fiteny hoe atao zay tapahan'ity vozon'akanjoko ity tsy ary mbola hita olo bevata maro tao manahaka an'izao zahay manerana Madagasikara misaotra rehahy Ny fota amin'ny torimasony kosa ny vahoaka ny Toliara ho kosa ny solombavam-bahoaka Jean Michel. Mila miasa ny tanora miaraka amin'ny Flora Valomanana. Mila voky jony mila voky tendaky miaraka amin'ny Flora Valomanana. Mila politiky mazava tsara tsy miaino anatin'ny oeraoera tsy miaino anatin'ny lainga fitaka babobo maro samihafa fa mila kosa tena miova ary anova antylaritsika mianakavy anova ny firenena isika mianakavy ka hoe iaho hoe miraisa iny efa izy io tehaka mafy be atsika leha efa izy romboiny efa izy fa atomboy fa misy manatenao farapitso afaka pitso afaka ao anatin'ny antsana Toliara afaka ao anatin'ny antsana ty firenentsika ty raha mitoy zao firaisaky izao ary ny filomarika Ravalomanana any no afaka anafitra nyty firenena mamitsika ty. Averina trany fa tena navoronona tsy nisy toy zany ny filomarika Ravalomanana tamin'ity fameloma-maso ny Antokotima androany ity na dia ora vitsy mialoha fotsiny ihany aza no ny antsona ireo vahoaka ireo. Porofo mazava fa lasa ny Antokotima sy ny filomarika Ravalomanana ny vahoaka ny Toliara izay leo ny fampanantenana bokaty isak'izay miatsika. Iny zany no vaovao tany Toliara omaly ary mazava tsara mihitsy never give up hozy président Marc Ravalomanana tsisy mitsokady zany eo dia na inona sopatra teny amin'ny lalana sy ny fomba nanaka-tsakanana dia afa baraka reo zay nanome baiko ninetsika tamin'ny lahady iny fa totosa soma tsara omaly zany ny fiona ny Antokotiako Madagasikara ary nisy fanatrehany antoko hafa zany tany toerana nandritry ny fameloma-maso sy kongresy paritra zay anotanterahana omaly iny ary voalohany Toliara satria tonga maro ny vahoaka nanotrina izany ny fandraisam-pitenenina teo ihany koa dia nametraka reo laminasa zay tokony ho voarainy vahoaka ny Toliara ao anatin'izay hoe ho fiatrehana ny hoavo satria dia efa samy resy lahatra ny vahoaka sy ny mpitarika ny tim sy ireo anatin'ny RMDM ihany koa ny amin'ny hoe voafitako Toliara ary anisany natao anjorom-bala natao tsinotsinona zany Toliara zany nakanavady fotsiny ihany tamin'ny fifidianana 2024 ary mifoy izy amin'izao fotoana izao. Zay ny amin'iny fa horesantsika zay rehefa avy eo miaraka amin'ny vahintsika fa mbola Toliara ihany dia miazo moramora amin'ny lalam-pirenena fahafito iny zany filomarika Ravalomanana sy ireo délégation miaraka aminy ary dia eny amin'ny lalana izy dia midina ary dia mitafa amin'ny vahoaka dia misy
ny fotoana zany zao maraina zao zany zay irotsaka ny sary voalohany azotsika zao maraina zao dia rehefa eny amin'ny lalana eny président ka mahita am'ireo atatsa miasa mafy dia midina ihany ko manampy de hitatsika amin'ny sary zao aloloana andranovory io dia mamboly tsako katsaka miaraka amin'ny tatsa président Marc Ravalomanana de miady hevitra ny amin'ny hoe ahoana ny tokony atao, inona ny mahasoa atsika, inona ny tokony voatsika aminaton'izao olona zao ary miaino ny fiahoan'ireo tatsa zay diso fanantenana satria zay mihitsy moa nambaran'izy ireo hoe diso fanantenana zay président tena miala tsiny zay nieritreritra zay fa lay am'izao fotoana zao ty no hitondra n'le hoe fahafahana fananakarena sy ny sisa kanefa dia voafitaka mivaoaka ny Toliara ary na eny amin'ny tsena zay andehana président Marc Ravalomanana satria alolo kely n'Andranovory izao hitatsika izao de tena hitangoronana mihitsy ny filoha Marc Ravalomanana zay miazo ny lalam-pirenena fahafito iny zany araka ny fanampim-bavao zay ampitaina amintsika zany raha ohatra moa misy ny vavao samihafa sy sary mirotsaka ihany ko eny amin'ny lalana eny dia ampitaitsika zany ny filoha Marc Ravalomanana io no SG Rinandriamasinoro io député José miaradalana tena tsy mitsokady ary dia mbola tanora ao anatin'ny fahavitriana ary mame tsirom-panantenana ho an'ny rehetra hoe vonintsika ary jorontsika fa tsy maintsy tafidy ty Madagasikara ty ao anatin'ny ezaka samihafa zay ho ataontsika zany zay amin'ny akabeany fa mbola miezaka mahazo ny vaovao eny an-dalana samihafa eny moa tsika zany fa rehefa miresaka tiako Madagasikara ihany tsika de mihetsika ihany koa ny tanora tiako Madagasikara atao anatin'ny faritra Analamanga izany ka am'zoma izao dia anomboka hitsapatsapa hery hitsapatsapa an'izay tanjaka samihafa zay ny tanora tiako Madagasikara zany anatin'ilay hoe hiatrika ny ady eo anatrehany zay hoe fampanjakana ny rariny sy nitsiny zay ka ny fahavitriana hiatrika amin'ny fameloma-maso ny tanora tiako Madagasikara de mila hery sy tanjaka zany ary dia hifampitaiza sy hifanoro izy ireo dia anao randonnée pédestre zany na dia tongotra anatina alaviran-dalana lavidavitra eo amin'ny 910 kilometatra eo miala eny Ambatolampy tsy mahafotsy amin'ny zoma izao no fotoanan'izy ireo amin'ny 7 maraina de iazo any Ambohimangarova de avy any indray izy ireo no miverina zany de ao anatin'izay dian'izy ireo zay ny fifampitazaina, fifampiresahana, fiatrehana izany fiovan'ny toetrandro izany, fifampitambavao ary adevitra zay hiainana ny zoma olona sy ny andraikitry ny tanora eo anatrehan'ny zavamisy eto amin'ny firenena moa zany indrindrandrindra zay fampiarina zon'olombelona sy ny zoma olona izay de efa manasa sady zany reo district atao anatin'ny faritra Analamanga izy ireo satria 13 ny district atao anatin'ny faritra Analamanga hiatrika izany randonnée pédestre izany dia misy ny fisoratana anarana eny amin'ny QG Belair zany ary misy ihany koa zany reo filan-kevitra eny amin'ny mpitarika reo agent team isaky ny district amin'ity hetsika lehibe ity inona moa zany fa dia ny rano ny mofo maivana samihafa tahaka ny hoe sandwich de homanina de manao akanjo fotsy ambony de afaka manao sorta ny sala am'zany maivamaivana hiatrika ity dia tongotra zay tanterahan'ny jeune team Analamanga ity sady miady hevitra politika no mifampiresaka ny zoma olona sy ny zon'olombelona no miresaka ihany koa ny ho avin'ilay tanora ty amin'ny endrika fameloma-maso sy izay endriky ny fandaram-potoana de rehefa mahavita kilometatra maromaro izy ireo dia hitoetra amina toerana anankiray indray de eo aloha zany fampizara hevitra indray de mandeha kely indray zay zany ny endrik'ilay dia lehibe zay ho ataon'ny tanora tiako Madagasikara atao anatin'ny faritra Analamanga na hoe randonnée pédestre araky ny fahafantarany be sy maro azy resaka toko tiako Madagasikara izay fa ny 420 ora Rina Rabe Mananjara aloha zany de andrasantsika satria de fa ny taraina ny tondratsika an'izay fany adiadiny zay mikasika ity resaka jono an-dranomasina sy ny resaka hoe toekarena manga ity eo anivon'ireo pisehatra ho an'ny crabe vivant zany de ho andrasantsika satria raha ny tokony izy de tokony hivoaka na tokony ho fantatra amin'ity an'ity ireo azo n'ilay agrément ahafahana manondrana izany crabe vivant izany
teo aloha de saikareo mpandra sinoa ary orinasa sinoa 5 zay ana orinasa sinoa iray ihany no milalao an'izany resaka crabe vivant zany eto Madagasikara de mampitaraina mafy amin'ireo mpandraraha malagasy hoe ainay io sehatra io tianay io sehatra io ary manampy malagasy zay ary tsy manambaka amin'ny malagasy fa tsy mahazo rariny zay amin'izany fanoranana crabe vivant zany zay makany sinina fa orinasa sinoa no manao azy ary sinoa iray nefany ny ao ambadika zany dia misy ny fanirina izy ireo mba ahazona zany agrément zany mba ahafahana zany manao fanondranana ny agrément moa de misy A B C de le C io andrasany io zany le mba ahafahana manao fanondranana satria tsy manambaka malagasy mpandraraha malagasy afaka mividy crabe vivant 10 000 ariary ny kilo fa tsy ohatry ny sinoa hoe 2 arivo na 3 arivo ariary ny kilo rehefa manao an'ity azy ty izy ireo ary mamelona mpanjony malagasy amana arivony zany ary misy volam-panjakana mirara-kopana ao anatin'ny tony azy tony kanefa dia tsy mahazo an'izany sehatra zany mihitsy ny malagasy de miantso izy ireo hoe ho azo ve anisan'ireo mpandraraha malagasy de mitodika any amin'ny asaisa zany na ny autorité sanitaire halieutique zany ny masony rehetra hoe mba hanokatra miaraka amin'ity ministère ty hanokatra ny fandrarana ho amin'ny malagasy ve sa mbola mevana ny sinoa sy miaraka amin'ireo pray petsapetsa aminy zay malagasy ihany ao ambadika zany rehetrarehetra zany ho hitantsika sy arahantsika maso tsara zany rehetrarehetra zany satria dia fiaina amin'ny malagasy izany. Akoatr'izay dia ho andrasantsika ihany koa ny didim-pitsarana mahakasika ny ady ifanolana ny commune Anosiala sy ireo mpivarotra anjatony ary mamelona olona manarivo marobe etsy amin'ny commune Anosiala Ambohidratrimo satria dia ny commune moa zany dia nikasa anala ny reto mpivarotra zay manana pavillon zay fa nanomboka tamin'ny taona 3 no nivarotra teny Anosiala kanefa dia kasain'ny commune ao Anosiala arodana sy esorina amin'izao fotoana izao miady ary mivondrona ireo mpivarotra nitondra andraraha inenevon'ny fitsarana ary ho fantatra rapito zany didy zany dia samy manantena ireo mpivarotra ny amin'ny hoe engany ka mba ahazo rariny eo anatrehan'ny fitsarana satria ny fitsarana moa dia fialofan'ny madinika ary hikaroana ny marina sy ny rariny ka engany mba tsy fanohatra amin'izay hoy izy ireo ny voako satria raha sanatrin'izany ka mahazo rariny ny fandrodanana tsena dia hiteraka tsy anasa marobe amanarivo zany ary misy fianakaviana malagasy zay potika siditra anaty fahantrana indray ao anatin'izao raharaha izao raha sanatria isika ka mahazo rary ny commune amin'ny fandrotanana zany ny fandrin'ireo mpivarotra de hoe hiverin-dalana amin'ny alalan'ny didin'ny fitsarana izany fandrotanana izany ary mbola hitoetreo amin'izany tsena izany izy ireo satria izy ireo raha teo no nanao izany tsena izany araka ny fifanarahana tamin'ny commune tamin'ny fotoanandro 3 4 5 efa nitondra fanazavana betsaka an'izany ny solombavamboaka mambra benrina zay be ny tanàna tamin'izany fotoanandro zany tao anatin'ny commune Anosiala Ambohidratrimo io de napetra ny tatiny tamin'ny fanazavana ny amin'ny hoe tsy ampy ny mangarahara ary tsy azo ekena ny lafin-zavatra ohatran'izao satria dia mamono ny madinika zany indrindra moa mbola ao anatin'ny olona ny kristika amin'izao fotoana izao ny tsy fanananasa ny tsy fiapain'ny vola entina miatrika ny fiainana miasatotra sy ny fiakara vidim-piainana raha ny fanazavana netiny tamintsika teo mbola hoentiny namana rino ihany koa e araka ny fanadihadiana samihafa zay no manina ny olona jirama satria dia hitantsika moa zany fa dia misy fitokonana ataon'ireo vondrona olona zay nahazo tsena asa teo amin'ny jirama fampanofana fiarakodia de misy lelavola 2 miliara sy 220 am'zato tapitrisa mbola tsy voalohany zany orinasa jirama zany amreto piasa madinika malagasy ireto de nilanja sora-bavety izy ireo lanoloana ny orinasa jirama omaly ny amin'ny aloavy ny volanay fefamambolana maro ny tsy naharay an'izany volo zany zahay de tahaka ny rehetrarehetra ihany hoe rehefa nangatahan'ny banky mondial merim-bola ny jirama de nanaja ny fepitaona tsara satria natahotra ny fampitahoran'ny banky mondial fa asa eto indray rehefa angatahan'ireo tompom-bola tompony miasa zay nampiasain'ny jirama handoa vola ara-dalàna ve izy ireo arak'izao antsoantso ataon'ireo nahazo asa teo anevon'ny jirama izay zay ny zava-misy amin'ny akabeany fa mbola hitondra fanadihadiana io tsika moa zany fa ny raharaha de mitoy hatrany ny vahiny raha teo efa eto akaikintsika eto dia rakoto andrina motarson alleluia
miarabanao Andriamatoa Motarson. Miarabanao Faniry ary miaraba ireo rehetra manaraka izao fandarana miara-manonja izao na ny any ampitan-dranomasina manerana ny tanin'ny Repoblika Madagasikara. Rehefa any Anosy moa ny tena indraindray dia tenenin'ny olona hoe iry ange Madagasikara raha mise dia ohatra gaga ihany. Hoe fangamo rehefa miresaka Madagasikara tsy tonga dia Anosy be feny ambony lakana ianao no ataony hoe iry Madagasikara, iry Nosy Radama sy ka dia manantitra ny arahaba sy firaretso ho an'ny be sy maro ho tahin'Andriamanitra sika rehetra. Ny vaovao tonga dia anomboako azy ngamba mba ilaina ny hevitra ao Andriamatoa Motarson dia hoe tamin'ny sabotsy alahady mbola nitohy maly ary nalefantsika teo ny sary tany Toliara ny fitsidiana nataon'ny Filoha Marc Ravalomanana niaraka tamin'ny birao politika ny Antokotiko Madagasikara sy ny RMDM ary fikasana hanatanteraka fa fitsingerena ny taona nahaterahan'ny Filoha Marc Ravalomanana zany tany Atsimo-Anosy efiarahana hita sy ny rahana lala sy ny rahana jery ny zava-misy zay sakasakanana moa zany ary nefara tamin'ny fandrotsahana bomba mandatsatra maso tany Toliara tany ny fijery sy ny hevitra Andriamatoa Motarson tamin'ny ndrara iny. Misaotra anao Fanirina amin'ny fitenenana apetrako meloha aloha kadreko kely le zavatra mitranga zavatra nisy teto Antananarivo ny zoma ny antso ny olona mpiariny hoe consommateur zany mpanjifa hoe ndaotsika ilahatra aneo tsy fahafalitsika noho ny fiakarany vidim-piainana nangataka tany amin'ny préfet izy tsy nahazo valiny izy tonga le olona nandeha nizotra nidina nanalakely tsy nisy lacrymogène mipotrana iray ary fa dia nikadren'ny miaramila kosa izy mpitandro filaminana dia nandeha naneo arak'izay faniriny zay aloha ny zavatra nitranga zoma tany Toliara tonga sabotsy niona tamin'ny vahoaka ny Filoha Marc Ravalomanana mariko eto Faniry fa raha tany Toliara ny Filoha Rajoelina dia nilaza fa mpanao vaovao sy ny sisa zany dia nilaza hoe mbola misy olona avy any an-trano any fa atao voaka ety amin'ny arabe daholo ny olona rehetra mitsena ny Filoha mitsena ny Filoha Rajoelina tamin'izany fotoana tamin'izay tsy mbola lavitra nge zany voakaiky kely zany nanao président Ravalomanana ny sabotsy feno olona Zoma sabotsy dia niteny izy hoe amilady ny fotoanantsika rehetra ary eo no nanomboka nitsangam-bolo reto olona laza fa tsy nisy ohatra nyreny tamin'ny Rajoelina reny fa tsy misy olona tsony tany an-trano rehefa natao Filoha Ravalomanana anonsa hoe amilady tsika miona fa misy zavatra ho ambarako aminareo tsy zakan'le mpitondro zay ary ny tena tiako tenenina dia zay toetra zay za aloha dia manao hoe ny excès de zèle ny excès de zèle ataony reto mpitandro filaminana le mpibaiko mpitandro filaminana isanambara tongany tsy mahasofirenena zany tsy mahasofirenena mihitsy ny excès de zèle taty Antananarivo milahatra ny olona namaka ny 13 mai netsony président Ravalomanana nge hoe eo amin'ity koa fa maninona le commandant ny colonel sa inona grade ny teto Antananarivo cadre fotsiny nanao ny asany izy tsy nisy ninina fa maninona le hoe tao commissaire ny tany Toliara commissaire de police nandefa lacrymogène zay le excès de zèle mihitsy zay le olona nge tsy manao nininina fa andeha ao amin'ny magro izy dia tonga dia tsy avelanao manao niaraka ka zay fa izao ny zavatra tiako atao tsika manana an'le haute cour constitutionnelle raha marina ny fahamaritana azy hoe haute cour constitutionnelle reo nataon'le mpitarika mpitandro filaminana nge fandikan-dalany fandikana lalam-panorenany président nge tsy mitsiny hoe atsoa ahoana amin'ny président taloha fa rehefa président anao dia atsoina hoe Andriamatoa président dia ny lalam-panorenana mihitsy hoe malalaka amin'ny toerana le ny olona rehetra nodikainao
le olona tsy hoe nanakorotana nananinona fa hoe iona ao atokantrano izy zany hoe raha miantsony olona ho any amin'ny tokotany veny anina de horaranao ka zao tokony tsy ho avela vitavita ho azy reny ary ampahafantarina ireo lehiben'ny fitondram-panjakana isa tsokajiny hoe ny préfet sy ny etsetretsetra na ny mpitarika ny mpitandro ny filaminana manao excès de gène tsy misy mandrara azy reo hoe aza manao ny asanareo embeny tsy isy korotana fa ny manao kafa ohatra amin'ny hafanampo disy toerany ty tsy mety ty ka zao tokony ho tsarovana raketiny reny fa amin'ny fotoan'andro mety misy ilana azy mahakasika an'ireny olony reny sy no aviny mba ho annovina ampatsahivina amin'ny kely hoe teto anao no nandika lalam-panorenana fandikana lalam-panorenana zay ny fidininy vahoaka malagasy zany inge ohatrany hoe fanompana amin'ny vahoaka malagasy ka raha ohatrany hoe mpitondra ny mpitandro ny filaminana ianao no manompa ny vahoaka malagasy de verina kosa fa mety arariny raha ny vahoaka malagasy no manome anao zay zavatra iveriny ohatrany hoe sazina fahampatsahivana kely ho atao aminao rehefa afaka vitsivitsy zay ny tiako resahana amin'iny fa tsy mety zany hoe aty Antananarivo avelanao ny olona mandeha milahatra ao Toliara ao atokotany Magro ny olona de vozerahanao ny ary tena no azaina mihitsy ny enjehana mihitsy hitantsika moa sary zay ny teo anivon'ny zandary tena nanao mihitsy zany ary zareo zay tamin'iny fotoan'andro iny sabotsy fa le encadrement na sécurité nataony zareo any le fahatongavan'ny président zany Zuma de sabotsy nakany Kiloka sy tany Beza fa rehefa araky ny teninao teo hoe nitotana le izy iresaka anao fanambarana misy zavatra ho resahana de misy fomba fitenin'ny tanora hoe tena nitsatsaka tena sahiran-kevitra le fitondrana de iny rotsaka iny lay baiko samihafa satria baiko na tonga an'ireny olona reny de voatery nanaonao foana zany ao anatina adevitra ohatran'izay Andriamatoa Motarson zay ny zava-misy tamin'ny Toliara excès de zèle hozy izy ianao izy ty manko zany manahirana n'le fiainan'le firenena sy miaraka am'le mpitondra am'izao fotoana zao de tsy fantatra ohatsony ny zavatra mety sy ny zavatra manahirana sy ny zavatra tsy azo tanterahana misavoritaka be de ivadiako adevitra hafa mihitsiny satria misy adevitra taminao ny vahiny teto izy ianao arao maso tsara io teto boly io ry faniry fa misy zavatra tsy milamy io de te hiverina am'izay adevitra ray zay ary zany satria imo zany réaction taorina n'lay tantoliara Andriamatoa Motarson zany mbola tsy vita iny satria ny prora valomanana sy ireo fikambanana rehetra de nametraka fitoriana mahakasika an'iny resaka iny efa nitsakitsahana ny zon'olombelona iny ary anisan'ny fanitsakitsahana lalam-panorenana izany satria ny zoafotra mivoetsaka ao anatiny de ho arahantsika izy zany fa hiverina le teninao teto mihitsy ny amin'ny hoe arao maso tsara io teti-bolo 2020 sy 2020 fa misy zavatra be da be tsy milamy io de ny lalan'le izy moa zany resaka zay sy député Rambosalama Emilien teto de hoe rehefa avy teo anivon'ny Assemblée nationale de nisy fanovana atao amin'ny travaux de commission de nakaty amin'ny plénière de tsy neken'ny plénière le fanovana tato amin'ny travaux de commission de lany lay loi de finance 2022 iny arak'izay endriny tany amin'ny MEF zany na ministère de l'économie sy ny finance de lasa tany amin'ny anteny Merandoholona fa rehefa tonga atao amin'ny anteny Merandoholona indray lay zavatra nylanina taty amin'ny travaux de commission indray no nylanina teo anivon'ny anteny Merandoholona zany na sy mifanitsinana izy de niditra deuxième lecture na famakina faharoa tato amin'ny Assemblée nationale indray izy tamin'ny latsinainy teo de là le izy zany 5 ny solombavamboaka nandany azy loi de finance 2022 zany ny fahitanao azy le hoe inona le niteneninao tamin'iny hoe arao tsara io fa misy zavatra tsy milamy io zao ry faniry apetrako tsara le izy hoe zao ny zavatra mitranga aloha miverina foana mantsika amin'le recommandation ny FMI le hoe bonne gouvernance état de droit anti-corruption sy ny etsetretsetra iny ange cadre global iny amin'ny fitantanana ny firenena de nanoratra budget reto mpitondra fanjakana ny recommandation ny FMI tao anatin'ny ho atao ao anatin'ny budget 2022 de zao mba asivy sorabola re mahakasika amin'ny fahasalamana ny éducation sy ny santé
ny social zany raha fitininy ao anatin'ny budget 2022 fa aiza ve de 7 pour 1000 no apahana budget ataonareo amin'ny socialy 7 pour 1000 sahala amin'io tsy misy kerenge zany atao Madagasikara ry faniry fa miteniteny foana daholo ny olona rehetra ahay le vola avany an-dafo zany no andrasana fa raha itsika malagasy tsy anokana vola amonjena ny prétendradrana amitsika any atsimo anomalie be tsy anomalie tsony zany fa efa adalany zany ny zavatra nitranga amin'ity loi de finance 2022 ty natao 9 pour 1000 le izy ny ala amin'ny 7 pour 1000 de nakeo amin'ny 9 pour 1000 de le budget ao amin'ny 9 pour 1000 mbola misy fonctionnement ko nefa zany hoe de normal ihany raha mahita olona matiny ny anoanana ohatrany teo talata maty fakomaly maty natory teo de maty tsy mifo noho ny anoanana eto ara misy an'izany de any atsimoany moa zany ahoana zay le izy de 9 pour 1000 ve no tokony ho atao fa miverina am'le hevitra lehibe fomba nanaovana n'ity budget ty ny hitako aloha tia tena hevitro mihitsy ty ry faniry raha mato ministra de azo tenenina hoe izy somary manao langue de bois zay trany hoe enjakenjany zay amin'ny fitenenana satria maninona ny tenyny mpanohatra en cessation de paiement fanjakana malagasy tsy manam-bola tsony ny fanjakana malagasy zavatra ny teneniny raha mato ministra tsy mariny zany misy vola ao amin'ny trésor raha amisaina hoe eo mihitsy mantsy le langue de bois raha ohatra hoe ataotsika zany budget 2022 moa zany 11 milliards 11 milliards ny fataotsika hoe tamin'ny 2021 zany tsy fantatro hoe 10 000 milliards sa firy 55 000 milliards de FMG 11 000 milliards ihany koa zany milliards d'aliards 2021 mitovitovy ohatran'izay foana le tsy lasa lavitra de ny anapofoko hoe manao langage de bois izy de zao raha ataotsika hoe nde boriborina hoe 10 000 moramora ny kajikajy zay indrindra 10 000 ariary budget 2022 2021 zany zay moko ny resahana de zao ao anatin'ny enim-bolana zany raha everina raisina hoe uniforme ny répartition ny fidirany recette ao amin'ny trésor enim-bolana izy zany 5 000 milliards de ao anatin'ny telo volana izy zany eo 1500 1700 milliards eo fa nytiako rezana mba atsotra an'le kajy raha atao hoe 1000 milliards isam-bolana zany ny miditra ao anatin'ny trésor ao anatin'ny tapabolana izy zany 500 milliards raha 1000 milliards isam-bolana de ao anatin'ny herinandro izy 500 milliards i raha mato ministra raha miteny hoe misy vola ao mety ho 1 milliard ngeny ao anatin'ny trésor hoe tsy diso zany hoe tsy misy vola ao misy 1 milliard ako de tsy diso izy fa zao ho an'ny firenena ve ny resaka hoe raha 5 na 100 milliards aranao tokony 250 milliards anao raha kely amin'ny herinandro ka raha 100 milliards arany eo kotiny tsy misy vola ihany ange zany zay no izy fa inona ny tena nahitana an'le izy raha ohatra raha mato ministra ka miteny hoe misy vola ao kanefa tsy alohany karahamany reto mpampianatra any amin'ny teknika ny paramètre mbola mitaky mihitsy zareo am'izao fotoana zao nefomamako mbola tsy naray ka zay ka mbola tonga any am'izany le famakafakana de ahoana zany tsy alohanao le karahaman'olona 5 volana nefa ianao milaza fa manam-bola zay ngery faniry manaprofo hoe tena tsy misy an'le vola maty herinandro akory ao tsy misy an'izany nge karahaman'ireo an'ireo fa resa de rehefa miteny ny olona hoe tsy manam-bola mifanjakana malagasy enao le vola kely na 100 millions arany teny trésor nge tsy tokony resaka an'izany en million zany tsy zany ny unité ny trésor fa milliard bien sûr de maninona ny tsy alohanao reto ary tsy le mpampianatra tany amin'ny teknika ihany le mpandanja tomobile tery ny paramedy tsisy alohanao olona manabady aman-janaka miala tsiny am'le fitenenana raha mato ministra fa za mieritreritra fa mba afaka manao ny sosiny tsara ianao tsy zay ny alako tsiny
ianao olona tokony afaka anao sosiny tsara ho an'ny mpiarabelona aminao alohanao karamany a fa ianao ndray no milaza fa misy vola fa zay tsy anome vola mba ahoana moa zany toetra hafahafa zany raha izany l izy ary mino a fa tsy zay le toetranao fa iovy anao ary de amoaka ny volan'ireo a olona zay mbola mitaky hatramin'ity andro androany ity a ny karamany zoany ange zany miala any an-trano izy maraina andeha amonjy asa ny vady aman-jana ny manantena azy hoe lasa ny asy dady na lasa ny asy neny firy volana tiarina izy tsy mampidibola de mba ahoana moa zany no avin'ireo olon'ireo fa izao toy an'le budget 2022 mety efa namaky dôly ihany tsika rehetrarehetra fa tsy de voasitona loatra am'izay nalaza io budget 2022 io fa irecruter andray mpiasa 22 000 mahery am'ty taona 2022 ty tsy fantatro hoe isy concours atao ve amin'ny recrutement amin'ny fandraisana ireo mpiasa-panjakana everina ho raisina am'izany sa ho atao employé de courte durée ohatran'reto zavatra mitranga reto zao mantsy no mitranga za aloha tsy de mino an'izany a tsy de mino an'izany hoe andray 22 000 zany izy tsy fantatro mety hoe ho tonga 10 000 izy na 15 000 sy anna fa za tsy de mino loatra an'izay ary ny fahafantarako azy a tsy fanalavitra ny zavatra mitranga am'ty zavatra mitranga am'ireo a olona ao anatin'ny ataoko hoe ECD am'le mpampianatra teknika paramedy a ianao no manolotra contrat am'le olona de manao soni ianao mpitondra fanjakana manao soni koa le olona raisinao sy volana aorinan'izay a tsy mandoa ianao dinona moa zany ny dikan'le contrat raha hotoriny eny amin'ny fitsarana ianao noho ny tsy fehetezany zany a fandravanao an'le contrat a tsy fantatra na azo rariny na tsy azo rariny reo olon'ireo za aloha de mametraka mazava an'izay anao zany zavatra ho ataonareo mantsy eto ny tena zava-dehibe am'le budget 2022 satria ny banque mondiale nanao anareo hoe mba asivy sorabola fomba ny tenena anazy zany hoe insertion budgétaire sur le plan social sahala amin'ny hoe tsy nisy tao am' 2022 ny 7 pour 1000 ozy ny nataonareo zao izy nakarinareo 9 pour 1000 efa nakarina kosa fa tsy fantatro hoe mety ve zany tsy ampy aloha zany de zao ny zavatra mitranga taraina tao anatin'io budget 2022 io ataotsika priorité a ny fananganana infrastructure zay mihitsy raha mihaino an'izany ianao faniry za de milaza marina aminao fa tonga de lalana no eritreretinao hoe infrastructure fa andraso aloha fa mifandiso ny resaka tsy zany ny teneniny a ny infrastructure ny teneniny a dia sekoly a sy ny tobo ny fahasalamana de eto le ampime am'le izy za aloha mime mihitsy a mamaky an'le izy ay ve zany budget na propagande ve zany ty atao fa andeha andoko école de andoko CSB2 ho atao orange de miainga mpitondra de manao kabary apetrako fotsiny amin'ny faniry a leo anatin'ny eritreritry zany fa ho hitatsika o fahamarinany zany ange raha ohatra hoe 100 millions FMG fandoko atao hoe 300 millions fa mety kely loatra le 300 millions FMG 60 millions riary na 50 millions riary ny fandokona an'le EPP ny frais hitondrana ny mpitondra fanjakana makany am'le torana ny iofan'ny hélicoptère sy ny roplanina sy ny etsetra tsy fantatro hoe 4 milliards ny fanangonana an'le olona hoe ao am'le EPP ikabary sy teka mbola 4 millions inona moa zany le priorité ry faniry am'izay nge no mahatonga hoe propagande zany no atao de ohatra zay le vola anaovana fotodrafitrasa kely mihoatra le vola olanina ny am'lay ka le fotodrafitrasa eritreretintsika sianao nge ry faniry hoe raha anao fotodrafitrasa manorony zany manangany fa tsy zay ange le tena nouvelle construction ay de araba soa araba tsara raha ho vita raha anao an'izany izy fa za tamin'ny toerana nesako trano a bambo le EPP zara fa misy tafo
de namboarina iny tafo namboarina iny rindrina de nasiana latabatra fa tsy nisy latabatra tsisy dablio latabatra kely anankiray an'le mpampianatra fotsiny tao anatin'le efitra zay no ianaran'le zaza kely engane ka ho tonga am'izany hoe manao infrastructure izy de mba lasa misy dablio misy latabatra de misy tableau tsy nisy tableau kory ko ange zany fianarana zany fa tsy fantatro hoe zany ve no atao hoe définition hoe trano fianarana fa amiko le izy tsy trano fianarana ka raha izao izy no manao hoe anao infrastructure araba soa araba tsara atao hoe manao an'izany izy fa za mino fa nibetsaka le olokony de amboamboarina kely fa le loko de kabary zay ny tena hitranga de ohatr'izay ko CSB2 loko zao nge nefa ny théorie amin'ny fitantanany tsy maintsy mila fanamboarina foana fotodrafitra asa rehetra isaky ny 5 taona manao fanamboarana kely foana kitika an'izany foana ka le zavatra ho atao eto tena mavesatra amin'zareo mantsy ty fifidianana amin'ny 2023 ty de miezakezaka mihitsy izy hitady fomba andehanana eran'ny Madagasikara offre de sa majesté ozy ny fitenenana anaovana an'le izy de fandehanany makany sy ny famorina olona izy tany an-talange hatrany an-dapange no angonina amin'ny tomobile hatrany Sambavy Sambavy ohatr'izay hatrany Voyamara zany fa teo Sambava moa hatrany rehetrarehetra any ka ny freany zany rehetrarehetra zany sy ny frean'ny roplanina sy ny sisa tsy de volana ampiasaina tam'izany ary mbola an'ny cadastre minienina naovana an'le zavatra zany hoe le avy any amin'ny fanjakana am'le fitokanana an'le bureau cadastre fa le vola avy amin'ny fanjakana zany tena le any amin'le fitaterana sy ny roplanina sy ny mokasary mantsika rehefa anao fanadiadina momba ny covid rehefa avy eo andre matomotarson rinan'izao satria iresaka covid fa le nyresahanao teo hoe tokony misy fanavozana isaky ny 5 taona le fotodrafitrasa efa nyresahantsika teto foana zany hoe asa normal io ataon'ny fitondram-panjakana hoe manamboatra EPP manamboatra CSB manamboatra hôpitaly io satria rehefa mitombo ny samponina amin'ny resaka demografika zany zay resahantsika zay rehefa mitombo ny samponina mazava ho azy ihany ko mitombo ny filan'ny mponina ary mazava ho azy ihany ko dia tsy maintsy misy fandaniana mihoatra atao zany dikan'izay zany tsy azaka mihitsiny lay fotodrafitrasa teo aloha tahaka ny sekoly satria mitombo ny sekoly mitombo ny CSB mitombo ny hôpitaly de normal zany raha ohatra hoe nitokana le tranony urgence atatsy be filatanana na ny HGR ny filoham-pirenena de tsy zava-baovao reny monsieur le président tsy miracle zany iny nataonao iny satria normal be zany zavatra any satria efa mitombo ny samponina tsy fantako na 27 na 28 millions d'habitants tsika na 30 millions izy moa tsy mety fantatro mazava tsara mihitsy le tena RGPA satsika hoe io ve ny tena mitombona sa mihoatra io le recensement général ny population sy ny habitat zany zay nataontsika fahatelo teo dikan'izay zany ny vahoaka dia mitaky hôpitaly satria zay nambarany lalam-pandroeny soins gratuit de zay koa nambarany lalam-pandroenana hoe éducation gratuit dikan'izay zany le fanjakana tokony manorina sekoly sy hôpitaly ka raha ohatra ratsy na efa somary efa antitrantitra araka le teneninao 5 taona tenenina matomotarison teo de mila manao koa zany manatsara sy manavao le fitondram-panjakana asa normal zany ary normal de tsy tokony filohan'ny repoblika nandeha teny fa ministre ny fahasalamana de nahavitan'iny satria trano fanatsarana ny natao ary zay mihitsy le vaovao tamin'ny RNM tamin'ny maraina hoe tena efa manomboka tsy ampy izy araky ny filana de manamboatra ny fanjakana satria zay ny ametrahana fanjakana fa tsy hoe tena enjana rangaha le filoha fa tena nanamboatra resaka trano tena resaka urgence izy tao amin'ny ka tsy ampy izy tsy maintsy manao le ministerako de zao koa apikely raisiny tontomota rehefa avy eo le hoe manao sekoly manara-penitra hatreto aloha zany raha mifantatsika mbola manodidina tsy haiko raha 20 ve be indrindra sa kely sa mihoatra kely zay fa 17 000 fokotany ane Madagasikara
ataontsika 16 900 sa 16 800 manodidina 17 000 zany satria misy création na district sy région teo dikan'izay raha ny EPP manko tokony isaky ny fokotany zay ny principe hafa ndray ny école communautaire iny isaky ny quartier de iny mivondrona rehefa aveo de mahazaka EPP ny CSB isaky ny commune 1690 any hoany ny commune eto Madagasikara ka mahavita an'izay ve le hoe manara-penitra resahany ity mahavita ao anatin'ny firotaona ahatsangana zay satria zay manko le vozy le fitondram-panjakana zay de anao EPP zay de manao an'le CSB fa lizy ilain'ny vahoaka le EPP satria efa ratsy le trano tenenina atao zao trano volo de misy tafo fa marobe ny ohatran'izany trano kasika ozy izy ny fomba fiteny avy antsinanan'izay zany inge mbola ampianaran'ny olona any dikan'izay raha ohatra manao nouvelle construction na EPP mihitsy mifanjakana de asa normal sy logika zany fa tsy tokony ambony sy deda le filoham-pirenena sy ireo mpiara-miasa aminy de ministry ny fahasalamana ny tokony mametraka fanamby amin'izay raha ohatra ka manao cantine scolaire ny ministère de normal zany satria voalaza ao anatin'ny teti-bolam-panjakana zany ary resahana ihany koa zany ao anatin'ny fomba fitantanana ny sekoly zay le resahantsika io zany fa ny andrasana an'le fitondram-panjakana tsy resaky hoe anao EPP anao na anao CSB anao na hoe anatsaratsara ny lokon'ny hôpitaly anao sy ny lokony sisy mamay an'izy moa zany de lokony zareo amin'ny lokona orange TGV de mbola manao TGV lokon'le orange koa le flou nefa constitution miteny tsy tokony mampiseho tsony tsy le hoe le fitantanana le atokana inge ny resahanao anatin'le constitution fa na le dress code koa le code couleur hoentinao TGV iny orange iny le fuchsia le loko ampiasaina ato anatin'lay lokon'le UM lokon'le association fity any vadin'le izy donc tsy an'le TGV sy le fitiny nanao an'le trano fa volam-panjakana de zay na tonga tontomotatra am'izay no hoe fananinona fotsifotsy sy green lokon'ny tranom-panjakana mba maromarotry raisany elana amin'ilay hoe inona moa zany fikajiana manokana an'le loko ho an'le antoko de zay ny tsy takatra zareo zany ao anatin'ny resaka neutralité ana administration zany Andriamantoa Motarso ka le izy angery faniry de zao mantsy ny théorie globale amin'ny économie milaza hoe détérioration du présent par rapport au futur zavatra zany me simba zao tontolo zao ara moa izy farany ary ny olona miratsy any amparany any ozy ny soratra masina de zao io tranom-panjakana rehetra io me simba io noho ny toetrandro noho ny hafanana noho ny zavatra maro samihafa ny fampiasana azy raha olona folo ny tokony ampiasa lasa 5 sy ny tsetra de zay me simba foana ny zavatra rehetra de tokony ao anatin'ny budget isa-taona mihitsy ny fikolokoloana nireny fananana rehetra reny fa ny zavatra mitranga de zao any amin'ny 3e position le hoe infrastructure de le lalana fa ity lalana ity ny tena ohatran'ny hoe anaova koa fampitandremana ny zareo fa raha ny zavatra mitranga mantsy de hoe eto kositsika no afaka ampiasa an'le bulldozer sy ny veleuse sy ny etsetretsetra lay efa naseho tany atao masina mampatsiahy nefa ry faniry mampatsiahy fa raha nisy olona nazoto tamin'izany zavatra zany tamin'ny fitondran'ny amiral Dider Ratsiraka ny tena nanao an'izany nanana service ny travaux publics teo Atsirabe teo Miandry Vazy tao Maivatanana tany amin'ny faritra maro samihafa service rehefa natao le izy zavatra expérience hita rehefa mahazo budget le service ny travaux publics anaovana asa tamin'ireny noho ny antony maro samihafa eo amin'ny fitantanana tombo be le vola lany amin'le veriny gasoil veriny maty ny piesy de misy fotoana mbola manao adidy amin'ny fianakaviana ny mpiasa fa tsy afaka miasa arak'izay de natao le hoe ajustement structurel na itsy mihitsy ary ny travaux publics ny tena nanaovana ajustement tamin'iny hoe atanaova budget de manaova appel d'offre apetraka ao anatin'io appel d'offre io ny terme de référence ozy ny fitenenana TDR mena ny fotoana omena ny lanjan'le lalana sy ny fomba teknika rehetra ny sary rehetra mahakasika an'io fanaovan-dalana io
misy fotoana zay fa raha am'ty fomba eritreretinao atao ty ny zavatra hitrangady zao raha atao appel d'offre ohatra hoe lasa 1000 miliara vidin'le lalana maritra 10 taona na 12 taona de hoe zana fa ho ampanaovanao am piasa ihany a eo zany le recrutement le lazaina tary hoe ao anatin'le hoe 22 000 sa maintsy mirecruter conducteur d'engin ny ediny a sy ny mécanicien a sy ny service rehetrarehetra am'izay centre ohatr'izay tsy maintsy zay de mirecruter ingénieur sy ny topographe sy ny etsetratsetra de zao lalana io mantsy rehefa vita atao contrôle de lanjaina manao karoty ianao karotina trany hoe 15 centimètre de hauteur zay de lanjaina io zavatra io ka miankina amin'io a ny atsaran'le lalana fa rehefa mavesatra io a de mety mazaka satria le lalana mazaka hoe tokony azaka charge 30 tonnes efa zay ny camion mandeha eto fa raha voakely io a 3 taona io lalana io de maty ny zavatra mitranga mbola irecruter contrôleur koa zany ny fanjakana fa zao rehefa mandeha le izy a ny toetran'ny olona ngery faniry de zao hoe tsy de hoe ratsy akorontsika malagasy fa eo anatin'le fiainana vidim-piainana mitombo foana vola miditra tsy mihetsika de mba mifanamboamboatra dia raha tokony ho 15 centimètre ny épaisseur an'le lalana de mba atao 12 aloha de mba misy ifampizarana eo lasotry zany nge ny tena nahatonga ny hoe réajustement structurel io e fa le vola mety hoe théoriquement le vola no mivoaka ireo 2000 milliards raha appel d'offre lasa hoe 750 milliards fa zao ty tokony haritra 12 taona ity lasa 3 taona efa taona de potika de hitanareo fa lasa lafo vidy be le 750 milliards mora no le 1000 milliards lasa lafo vidy be zay tsy nanaovana an'io zao nefa ity fanjakany ty a de ny safidy ny anao lalana izy mihitsy no iandraikitra azy tsy mety io araky ny fitantanana tsy mety io sady tsy transparent io a tsy misy bonne gouvernance io a tsy mandeha satria raha betabe mihitsy ny any faritra mbola miantona le lalana ka miandry azay ka juste ohatran'le izy ihany koa le lasa opérateur le varsissement am'izao fotoana zao de izy koa lasa mpanao lalana entrepreneur izy nefa tokony misy appel d'offre ary misy orinasa misy an'izany eto ka zao ao anatin'le otokanana daholo ry faniry a mba azahoana manao kabary hoe vita le lalana le otokanana eo ihany fa le manger kely koa manahirana eny zay zany rehetrarehetra zany fa zao nge le zavatra atao a ary raha vao mipotra mihitsy zay zavatra zay de tonga de hotenenina hoe 3 taona io lalana io de vita tonga de hotenenina an'izany fa fantatra fa zao tsy ny eritreritry mpitondra tsy ho zay fa no le antony maro samihafa mitranga eo amin'ny fiainan'ny olombelona tsy maharitra fa tsy 3 taona efa taona io ka zao mihitsy le izy makony le nieritreretina hoe ny lalana autoroute a de vita zao taona tsy mihoatra tsy fantako io zay na 4 taona fa hoe tokony hanomboka am'ty décembre ty io manko rahantsika maso io hoe anomboka tokoa sa tsy anomboka le mitady vola le mangatakerana io tany Egypte tany amin'ny Abdul Fattah manko izy hoe anampy atsika satria enjana be Egypte raha resaka infrastructure kanefa Egypte mbola mangatabola afa nge Egypte tamin'ny androny Hosni Moubarak monsieur le président efa nisy fanonganam-panjakana mitovy an'le nataonao teto tamin'ny 2009 tany Egypte nahazo any Hosni Moubarak le nandehibe mitovitovy any zavatra nahazo any Kadhafi dikan'izay potika an'teo kareny Egypte tsy mitovy an'le teo alohatsony mbola mangatabola ny amin'le pays arabe Egypte am'izao fotoana zao fa matanjaka izy raha resaka infrastructure satria capitaliseny no mevana lay ingénieur ao am'izany bref iny zavatra resahiko iny zany de ianao mieritreritra hoe autoroute-nao ao vita anatin'ny 4 taona nefa 250 km raha izay de mitovy am'le anaovana an'lay routaonao koa ny eritreretina anaovana an'lay voie rapide imeritsy atosika androtam-penaka zay le izy satria le calcul nge 2023 daholo 2023 daholo le calcul zany hoe io zany nefitsika nahita tsara zao tsika Andriamatoa Motarson 3 taona ne vao vita ny rocade
8 kilometre ny ala avy teria iny ty antrano bevava nyvoaka ery amin'ny amorona kona ery bypass 8 kilometre mizara roa ary ny lalan'iny de nefa le fanjakana mieritreritra hoe vita anatin'ny firy taona ohatran'izany le ketriketre anato indre moa zany efa somary misy lalina nge le RN13 iny le aty ambovombe makaty Fort Dauphin fa hafa le mbola misy an'le lalana le mbola secondaire efa ampitadiavana be de hafa ihany ko roa taona tsika zao mandray 3 taona 35 kilometre raha be indrindra vitatsika ao anatin'le RN44 dia vita 100 kilometre 100 kilometre anatin'ny 2 taona na 3 taona zany ve tsy avalalana tsy fantako zay le miverina amin'ny tena hoe épaisseur firy mètre zany firy centimètre zany ka zay le izy mantsy mbola tafaverina ho azy eo amin'le teny ministre ny finance hoe vola misy zany fahataran'le lalana rehetrarehetra zany tsy fisimbola nge zany mazava be zany fa zao mba zavatra nyresahana ingénieur tamiko tozy hoe de tsy fantatro ro angaty iny nahitandry président Ravalomanana nyty zavatra ty tamin'ny nanao an'ity CCI ty lazaiko mifaniry zany fa ny sy manatao ingénieur nanao an'io koa le olona prestataire teo izy zany sinoa ny tompony ny marché fa izy ingénieur nanaraka an'le contrôle teo tozy hoe tsy fantatro izy ny fomba nanaovana an'ity nanaovana an'le contrat sy ny terme de référence rehetra nampiasaina nanaovana an'ity fio CCI io izy nge raha normal na raha itsika ozy ny nanao an'io tsy vita roa taona io CCI io fa ny zavatra mitranga iny hafa mihitsy le sima nampiasaina tamin'io izy izy tsy fantatro izy zay nanoro président Ravalomanana an'izany fa le sima io izy ray andro fotsiny de efa miala ny coffrage nefa iny béton miakatra 4 étage iny fa raha itsika ozy nanao an'io mbola miandro 4 andro 3 andro iny zay vao miala ny coffrage de aingana be ozy le fiasa ka izao tsy le hoe ny fiasan'ny retolony reto ny miadina fa volany tsy misy fifaniry ary tsy fantatro ny soma ataon'ny retolony reto io fampitadiavana io vidiny fa ny soma ampiasaina any andafy any ange am'izao raha manao tatatra izy tonga de efa masinina manao an'le tatatra fa tsy manao an'le poaro ade de tsy zany tsony fa efa aingana be ny fanaovana an'izany raha manamboly ianao zay aloha oka zava tonga de efa masinina ny manao an'iny caniveau iny tonga de caniveau mihitsy no mipetraka fa tsy manao an'le anahara kely anaotraotra zay ka zay tafaverina eo am'izay foana hoe rehefa misy ny vola le vola fidiram-bola tamin'ity budget ty mantsy nakarina aloha netra amin'ny sigara iny moa mba hitaritana ny olona koa hoe tsy foka sigara angamba fa io ny tena azo antoka hoe ampidiram-bola fa zao ny zavatra mitranga eto amin'ny fisainana amin'le akapobeny le doing business ny Madagasikara ozy ny anglisy hoe ny fandrarahana eto Madagasikara de tsy araka ny tokony ho izy tsony satria ny état de droit marina aloha fa ohatrany hoe mba miezakezaka miverina ihany satria efa vatsina fitaovany PTF sy ny etsetra ny fitsarana ohatrany efa matahotra manao zavatra kitoto satria efa vatsina dia mba mangataka mba tokony ezaka bebe kokoa ary de ho avotsitra tanteraka ity lanceur d'alerte tao amin'ny santé fa définition ny hoe diffamation publique tsy mipetraka mihitsy le izy de ampiaro mihitsy le fanjakana tandalana fa de ohatr'izay ny état de droit fa ny zavatra inona ny zavatra tiako horesahana teo ry faniry hoe ny zavatra rehefa tena mba misaina hoe inona ny zavatra tokony ho atao ampandroso ny firenena zay moko ohatrany hoe nanao an'ity akanjo menamena ity hoe marina hoe tsy le compagnie ny hoe anao publicité n'le compagnie fa am'izao fotoana zao ange tsy le zaon'ny Fransa manao lamba tsony ny fandrombany fa le zaon'ny Fransa amin'ny entika zay nouvelle technologie fa zao ohatrany mampalahelo ihany tsika malagasy tamin'ny 91 ny olona nahay indrindra le plus doué des génies zay ny qualifien'ny frantsay azy malagasy i Arthur Ramiandrosoa ary ny kabarina teo amin'ny le plus génie des doués na des surdoués zay fa zany olona zany parenthèse kely
efatra ambin'ny 10 taona no nampanaovina eo amin'ny télé direct ny examen sortant poly X nefa ny poly X école voalohany any Paris natao tonga de eo le professeur ty sujet tatatatra vitany sujet mbola tsy voaka vavoana ameny le professeur teo tonga de vitany de mele olona teo amin'ny télé vita noho zany monsieur le professeur sady mitsikitsiky maneso doso le professeur hoe raha nanao izy nahazo mention kepoka tsy nateniny vazaha ny inona ny tiako resahana zany ny tokony hitondrana ny malagasy zao ny France amin'ny enytika ary inona ny tena mampandroso ny endy ny informaticien ny endy izy angeny manao ny service ny firenena ny Europa sasatsasany zay ka eto amintsika tokony ho zany ny azakazahana fa doiny business ny Madagasikara le zao ny France manao lamby eo ampitomboana ndray ny contraintiny ohatra ny mitady hiala izy nefa mba io ara no asa misy amin'le ankizy ny formation école formation d'ingénieur tohatra ny tsy mba nitsidika an'izany ny Flora Joel ny fahafantarako azy efa nyresa ny ezaka izy nakany amin'ny hoe ny école any Paris hoe école saika ho any amin'ny poly X moko izy saika atao amin'ny Sciences Po nakao amin'ny Sciences Po fa ny eto amintsika ny tokony ho andrandraina ny any Frantsa nge miteny hoe ary nareo malagasy ohatrany somary mateo nareo ohatrany hoe mpanao matematika tena maro n'izany ay de nefitsika tsy miexploité an'izay tombo no atsika zay anao ny olona any andafy ange mampiasa ingénieur informaticien développeur eto era-tany am'izao ny farany ny asa ho ataon'ireny ny service ohatrany hoe nazasy ny an'ny rehetrareny ange misy partie kely atao amin'ireny aty amin'ny anina aty satria aty mora karama de zay zany ny tokony ho aprisiana ny atsika zavatra ty amin'inona téléphérique plan de masse ny transport urbain présentenao maly mihitsy le izy miezaka mandresy lahatra mihitsy zareo nefa le Komodo enquêteny Komodo mbola mandeha ny rehetrarehetra de nefa efa miprésentena lizy mety zao io fa vonitsakana katolika aza ampandalovina eto cathédrale de namorona commission de nikisaka ety aloha tsy ampy mihitsy le vision zavatra hafa mihitsy ny azy fetomboany zany arange zany teneniny tahiry zany efa le hoe efa niry zany le efa le hoe feramidinika melohan'le asa fa ny zavatra teneniko mihitsy ohatran'le colligeny anatrova moa zany reny ve ho qualifiena hoe investissement faniry napiditra ariary ve io zay angely izy le olona raha ao tsy colliseo io no jereny fa norova de ohatra zay ity téléphérique ty ny transport ny eto Antananarivo ange tsy ny hoe commune Antananarivo fa manodidina Ambohidratrimo Andoranfotsy Sabotsynamena de anananao ministre ny transport ve ny plan de masse zany transport zany zone lehibe zany miresoudre ny ampafiriny zay ity téléphérique ty fa ohatran'ny aza menao monsieur Faniry vozy anao hoe tsy mandeha any am'zany zay eritreritrireo ary tsy fantatry fa tohatra makeny amin'ny olona lehibe tomobile lara le izy de tsy fantatry hoe de mba asay voapetrany mahay ny zavatra tena inyreto olona reto le manao makety grand tanà mihitsy zany no atao makety de ataovy eo ny tracé an'le téléphérique capacité-ny fréquence-ny miala eto ambony téléphérique ianao midina amin'ny anina andeha tongotra raha misivy alina voendaka ianao Faniry de alo ihany tonga de ty amin'ny tany de ohatran'izay ka lasa ohatran'izay le izy fa lasa tsy mandeha am'izay laoniny le fisainana engany ka hodiso ny tenako fa de andeha araky ny zany eritreretiko zany lay zavatra mitranga hoe de tena ho lalana raha ny budget hitako am'le lalana eo amin'ny 1200 milliards eo ngamby izy zay raha tsy diso nen'ny travaux publics io moa zany miandry fanampiana vany velany tena be de be am'lizy aiza hoaiza moa zany zao vitatsika tam'le 120 millions de dollars le nomena tamin'ny volana tsy haiko Banque mondiale niaraka amin'ny Italie hoe atao 1200 kilomètres lalana eo talata maty eo mampiteny mona ry Faniry lalana 1 kilomètre 500 RN4 RN4 ka zay no anaovako hoe
mba izany efa vita tam'le izy fa nytaona nge ty tapitra décaissement za mieritreritra raha mahay reo olona reo angana be izy manao an'izany décaissement zany angana be izy manao an'le appel d'offre angana be izy am'le asa fa zao tohatrany tsy de zay loatra ny fomba fiasan'ity fanjakanyity fa de everitsika angamba fa iova kosa izy reto a fa de tena anao rali kosa am'izao manaraka zao a andoko école ve tsy ho zay kosa angamba engany atsika sy faniry diso a fa isy latabatra isy tableau isy w ary tena horindrina araka ny tokony ho izy a no atao am'ty école ity ary reto fonctionnaire ho recrutena 22 000 reto a so de ho recrutena de tsy aloha sy volana de tapitra ny année scolaire faniry zay zany de zany no ambara am'le izy fa manahirana ny fijery famaky an'ity budget ty ny zavatra vakina anatin'ity budget ty a sy ny zavatra efa nitranga teo aloha tena malasa ny saina le izy ry faniry ia andriamato motarsan satry foana iresaka moa tsika zany fa betsaka ny zavatra igny keo tsy maintsy mbola ifampiresahana araka mifandaminana sy mifandaram-potoana zay nomanina miaraka amin'ny rina rahabe malanjara tena mitinana ny ady hevitra tena ataontsika hoe tena minitra vitsy monja misy fotoana ianao nyresaka tamin'le mpiasa eo anivony ministera minina zay nidoboka ponja mirahalahy izy ireo zany aiza hoaiza mahakasika zay mety manana resahana am'izay ve ianao satria tamin'ny herinandro io koa tohatra nisy atelier sa inona tantera misaotranao fa niry mampatsiahan'le izy nisy atelier tokoa teny amin'ny cadastre minier ny hoe ny vehivavy a misehatra eo anivo ny arenakibony tany manambara fa ny DG tale général ny arenakibony tany a vehivavy fa izy tsy mba anisany nandray anjara amin'ny mpamelabelatra tamin'io fa nga directeur de cabinet no ny solotenan'ny prime ministre moa zany ministre intérim ny minina fa tsy ny DG de nahagaga ihany za moa ny io manametraka fanontaniana izy efa lasa fanjatra mitranga ireto mampatsiahy fotsiny a ireto mpiasan'ny minina migadra kehitriny reto a raha nanao constant le 925 grammes na vatosoa misy karazany le tratra teny vato io le hoe tratra angamba tsy marina mihitsy zay eny hoe zay manko filaza mifanjakana azy hoe tratra le izy fa zao io vato io a natao selage contrôle ara-dalàna de selena ara-dalàna de misy ny engagement raha patrimoine de devise raha tsy efa vita ary zany de gendarme sy douanier zay tsy expert amina vatosoa no nilaza hoe tratra ty fa trafika fausse déclaration tsy netsetra manana mercurial ngeny minne hoe ny vato ohatr' zao a ohatr' zao ny vidiny amin'ny exportation zao a zao de nanaraka an'iny le piasa taratasy no entiny reto a olona anondrana verifiena tsy olona ray sy roa nge no miverifieny zany eo amin'minne ny chef de service ny directeur reto moa zany le agent de contrôle laboratoire sy ny etsetra hoe inona marina vato natao reto a efa vita dolo zany tsy nisy ka zao mba teniko aminao a satria raha mato DG rehefa nisy olona ny teny hoe zay zany zao tsy afaka mandefa vato mihitsy nefa zay fivelomanay zay manana taratasy ara-dalàna de iahoana no ataonay dozy raha mato DG hoe hoeto anamiko ka zao mba angatahako aminao raha mato DG tsy le olona migadra tsy nanao fahadisoana avoay reo olona reo fa azavelanao krismasy any amponja fa tsy nisy fahadisoan'ireo fa zao le douanier sy le gendarme ve ny tokony ho atao hoe abus de pouvoir satria amin'ny asa tsy natao mihitsy izy a zay excès de zèle zay mihitsy mahavery ny firenena ary faniry any amin'ny zavatra tsy natao raha ny savy izy ka nahita tia ny taratasy ara-dalàna de tokony janona teo fizy manao hoe trafika excès de de manontany ohatrinona prix am'ty amina whatsapp amina olona tsy hitany any de hoe ino ny expert andrareo zany de bon zao vidiny io a de mievaluer zareo de io zany a zao firy mille euro zay moa le za milaza aminao fani fa raha manana hoe ohatran'ny hoe rubis ataoko hoe rubis mihitsy anisan'ny tsara ohatran'ny tianky be ty anao vidiny zany a hoe rubis io ekeny io fa rubis couleur ay mety efa latsaka zay aloha de efa mampidina vidiny ay misy vaky eo anatiny
kasura kasura zany rehetrarehetra zany hoe ny vidin'ny vato a raha ny vato soa mety ho 10 000 francs grame mety ho 5 millions ariary ny grame ka izy amin'ireo prix ireo ny tianao le olona mpivarotra ny tiany a le prix ambony be foana no vidin'ny vatony ny mpividy a le aty ambany be foana fa zao ao amin'inona misy tableau misy mercurial ao hoe ny ohatran'izao ohatran'izao amin'ny vato angery faniry ny vato soa ny rubis ny safira rehefa tonga any Thaïlande ary ny fahamalin'ny Thaïlandais sy ny Amerikana mihitsy zany traiteny zareo vato soa io de miakatra tena couleur ohatran'izao anao zao ny rubis menamena ohatr'izao mihitsy tena mivoaka royal be na bleu na rouge zany mivoakany rehefa après traitement zay vao mahazo an'le vidy le eritreretin'ny reto olona reto fa raha vao clair vato angena fotsifotsy ara hoe safira ka misy point ohatra ny fanjaitra mangamanga ao anatiny de milatsaka vidina vidindry zareo satria sofeny iny any de miparitaka le mangamanga de lasa bleu royal be fa raha eto amintsika izy mbola somary ambany de ohatr'izay ka aza de avelanao krismasy lavitry ny vady amanjana nyreo olon'ireo nefa reo a tsy nanao fahadisoana fa nanao ny asany araka ny tokony izy efa nisy ny tranga ohatr'izany ange tao amin'inny hita le izy hoe tsy nisy fahadisoana le mpiasa navoaka le mpiasa fa aza avela hoe enimbolana sy ohatr'izany le teo tamin'izany fotoana mantsy enimbolana vao nivoaka fitya avoay fa marin'ireo ary le zavatra nytenen'ny Andriamato directeur de cabinet hoe mbola tsy amohanay permis ange satria zay mbola manao triage hoe misy le olona manana permis izy de amidiny le permis tsy manao nininona kory izy miala tsiny monsieur le directeur de cabinet fa ny zavatra mitranga raha manana permis de manomboka mijery dossier an'io alohan'ny andehanako sur terrain misy olona tonga avany hoe ahoana anao ve te le olona mety efa manana donné mihoatra noho izady izy hoe allo vidiko de eo mieritreritra hoe azoko tombo ve zany de le tany ange eo foana tsy mihetsika eo mihitsy le tany na ny ao anatina an'iny mbola tsy nisy nitrandraka kinona moa fahadisoko amin'izany de hoe kavery ny malagasy tsy mihidy le tany eo ihany ny zavatra resaka any ambony any manidina any ambony any zay no hoe dinao varotra ho fehezina tianao ho fehezina hoe ahoana fomba azotsika vola am'izany hoe blokena fotsiny tsy asa kory leo ka efa nivarotra amin'ny olona iasa izy io inona moa zany le olana ka tsy marina zany le fisainana mihitsy ny diso zany amin'ny minina rehetra erany zao tontolo zao zay le hoe doing business ny Madagasikara ny environnement minier zany favoriseny zany fa mitobaka tonga eto ambinao foana vola miasa zay inge ny tena ilain'ny firenena zay no azoko lazaina zay faniry amarantsika Andriamato Rakotondrina Motarson alleluia zany fa de misotra betsaka anao ny vahiny teto de manatena amin'ny andro manaraka indray loha hevitra asa hafa de ady hevitra hafa indray no etsika zany de misotra ny fanira misotra n'ireo mpiara-miasa ato amin'ny MBS misotra anareo rehetra nanaraka ny fandarana tamin'ity an'io ty kodia manao velomanareo izahay samy hotahin'ny tompo avokoa ampatsahivo kely za moa alleloia ny anarako ry faniry mila mifadianina mizoma sy mivavaka misotra tompoko iny ary de makasitrakintsika ny vahintsika zany tao anatin'izay fanazavana misy fotoana mankotsika zany tsy maintsy manomana ady hevitra tahakan'izany mba hatsaka atsika hevitra atsaka hevitra fa zany manangona ny hevitra sy miditra famakafakana teknika tsika mba hiresahantsika sy hafantarantsika ny zava-misy arakaraky ny trangan-javatra sy ireo domaine samy hafa zay any ambadika zany ady hevitra rehetrarehetra zany de isorana ny vahintsika antona zay miaraka amintsika etondray Rina Rabe Mananjara satria teny resaka ady hevitra vitsivitsy tsika tsy haiko Rina hoe inona aloha ny anomboantsika azy resaka jirama ve sa tonga de covid no ho resahantsika amin'ny rahalahy eto zany fa efa ao anatin'ny fandaminana moa zany tsika satria be da be ny zavatra tena mahaliana sy ve no zava-dehibe allo covid ary ndao ary Rina eny ary eny ary toyany aloha zany ny fandarana miara-manonja mengeto amin'ny MBS sy ny radio Madara amin'ireo tabajotra tserasera maro samihafa zay afaka mampita anjana ho antsika eto an-toerana na ho an'ny avy any velany
resaka covid-19 io zany de efa ohatrany hoe film efa mandeha foana io zany tato anatiny izay hoe taona roa mahery zay hatramin'ny hoe ny sininy covid-19 teto Madagasikara. Somary averintsika kely aloha ny raharaha zany momba n'ity covid-19 ty mba tsy hahatonga atsika atao hoe ho very eny an-dalana ka tsy maraka tsara le fivoarana ity resaka covid-19 ity. Averintsika hatrany amin'ny fanombohany amin'ny akapobeny fotsiny io dia anjarantsika an'izay zany no mijery hoe ahoana sy ahoana sy ahoana ny tena fandehan'izany, inona ny andraikitra tokony raisina, inona ny andraikitra hoe tsy niraisina, ahoana ny andraikitra anjaran'ny tsirairay, anjaran'ny mpitondra fanjakana eto Madagasikara, afahantsika mahafantatra tsara an'izay mba tsy tsaingotsaingo atsika eny an-dalana eny hoe zao de verysika ao anatin'le izy de alao arahantsika tsara alay fandehan'le raharaha mandra-pahatonga ny anio hariva izay isin'ny antsoina hoe filan-kevitry ny ministra atao hoe spesial manokana mandra-pahatonga eo amin'izay fotoana anaovan'ny mpitondra fanjakana filan-kevitry ministra spesialy zay andraisan'ny fepetra zay ho raisiny eo dia alao azava amintsika amin'ny akapobeny zany lay fandehan'ny raharaha. Io covid-19 dia tsy nisy teto Madagasikara io zay aloha. Faharoa, i Madagasikara dia nosy ranomasina no manodidina azy. Fahatelo, i Madagasikara dia lavitra be ny toerana izay niangany io covid-19 satria tany any Chine no niangany izy io zany dia avy eo nisaka nakao Eropa dia nakany Amerika avaratra dia nakany Amerika atsimo dia avy eo tonga taty Afrika dia miparitaka manerana an'izao tontolo zao. Ny tao azimo zany dia efa miparitaka ihany koa raha tsy resaka fa tsy Inde sika ankoatran'ny Chine io sy ny firenena dia miparitaka manerana an'izao tontolo zao izay aretina covid-19 zay. Rehefa miparitaka io miainga tao any Chine dia nakany Eropa dia miparitaka nakany Amerika avaratra sy Amerika atsimo dia nakaty Afrika nakany Oseania sy ny sisa dia i Madagasikara mbola anisan'ilay firenena mbola tsy nisy an'le izy tamin'izay fotoana ny partahan'izay aloha. Dia efa nandeha ny fitenenana tetstery hoe idio ny sisy tany, idio ny sisy tany, idio ny sisy tany. Ary ny taty anivony ny mpanohatra no ny tenen'izay idio ny sisy tany, oka mantsitsika tsy hanao ririnon-dasa tsy tsaroana tompoko fa efatrany amin'ny voalohany mihitsy vao niainga io zavatra io dia efa nandeha izay fitenenan'izay. Inona ny anton'ny fitenenana hoe idio ny sisy tany? Fa nitenen'izany ry Alain Ndremiseza, nitenen'izany ny président Marc Ravalomanana, nitenen'izany any aty amin'ny rasamangaiky isan-karazana aty amin'ny tontolon'ny fanoerana hoe idio le sisy tany satria ny olona ne dia manaraka ny fivoarany raharaha maneran-tany. Tsy hoe ny resaka politika ihany fa ny resaka toe-karena sy ny resaka fahasalamana ihany koa. Matoa zany nitenenina tamin'izany hoe idio sisy tany io dia efa hita mazava hoe tena efa akaiky dia akaiky ny loza anjoan'ny Madagasikara. Le Madagasikara amin'io firenena mahantra, le malagasy amin'io efa malagasy efa reraka, tsy mihinan-kanina, ny rano problema, ny calcium tsy misy any amin'ny vatan'le malagasy, tsy ampy daholo zao hery rehetrarehetra tokony any amin'ny vatan'ny olombelona zany raha hoe malagasy ny resahana, tsy ampy calcium, tsy ampy sel minéraux isan-karazany, tsy ampy vitamine, tsy ampy fer, tsy ampy magnesium, tsy ampy an'ity rehetrarehetra ity. Kanefa raha ohatra hoe mbola tratran'izay corona izay dia vao mainka anahirana ilay raharaha. Ary le corona tsy hoe ny olona tsy ampy sakafo ihany mipetahany fa na ny olona tsara fivelomana ary madio be isan'andro tena hoe mikanjy n'izany fahasalamana zany dia mbola tratra ihany koa zany. Dikan'izay zany tena hoe anahirana io corona io raha tonga eto Madagasikara. Inona ny zavatra nisy? Ny teo anivon'ny mpitondra ny enitsika tsara no teny inona no anina an'izany fa tsy ampafirin'ny peste io, tsy ampafirin'ny choléra io. Eo zany no mipetraka tsara le hoe ahoana ny tena kapasité an'ny olona sy ny hoe zany hoe régime mitondra ao anivona firenena anankiray izany.
Isika amin'io tsy hoe firenena matanjaka be toninina fa firenena mahanitra kely ery dia izany no ny teneniny mpitondra teto amintsika tamin'izay fotoan'izay. Dia inona tokoa tafiditra teto ary ilay coronavirus satria mbola misokatra soamatsara ny frontiera Madagasikara. Le resaka zotra-piaramanidina no tiana tenena amin'izay satria zay le hoe sisy tany zay mantsy malalaka be tsika nosy dia amin'ny alalan'ny abakabaka sy amin'ny alalan'ny ranomasina zany no idirana eto. Zay ny zavatra antrano. Dia rehefa nisy fiaramanidina avy any ivelany niditra teto dia efa nandeha amin'izay zany le izy efa nikiropaka hoe misy tena misy tratran'le aretina tamin'ireo mpandeha. Dia inona ny zavatra antranga navoaka tamin'ny tele ny anaran'le olona hoe tadiavo reto olony reto ohatran'ireny hoe ho antidy ireny dia ny tadiavana zao dia zay vao nandeha ny hoe fakanan'ireny olon'ireny dia nieboka dia natao daholo ty rehetrarehetra ity. Le fitenenana nefa tamin'ny voalohany izay nataon'ny mpanohatra hoe idio ny sisy tany dia midika mihitsy hoe i Madagasikara ka tsy hanana kapasité d'accueil raha ohatra ka ohatran'ny zavatra miseho any Eropa no hitranga eto isika olona firenena manitra, isika firenena sahirana, volantsika ambany dia ambany ny firenena matanjaka raha takan'ry États-Unis sy ny Sinoa tena hoe mila tena hitoraka salia mihitsy tena enjany ty ary hitantsika tsara ny zavatra niseho tany amin'ireny firenena ireny anisan'izany koa ry Italia sy Espagne zay tena hoe misy nandeha be fanamboarana vatapaty tany amin'ireny firenena ireny dia tena hoe misy natao toerana mitokana fotsiny izao ny fandevenana sy ny sisa fa mampalahelo be le toe-javatra. Efa nitenenina tamin'ny voalohany hoe idio le sisy tany mbola navela teo ihany dia rehefa tafiditra amin'izay le aretina dio amin'izay fa nikiropaka ary rehefa nikiropaka dia lasa mandray fepetra eny am-panidinana. Zay ny zavatra nisy teto Madagasikara dia nandeha miparitaka teto le aretina dia betsaka ny voa, betsaka ny nodimandry, ny tarehimarika amin'io mbola tena hoe mbola discutable ho an'ny olona zany hoe zao nisan'ny maty, zao nisan'ny kavaovao, zao sisy zao. Etsy an-dany le malagasy efa sepitry ny fahantrana. Dia nandeha amin'izay le izy nandeha amin'izay miditra amin'ny confinement miboka dia miboka ampahany aloha midiny tsena amin'ray dia alao indray atao atamin'ny telo dia avy eo nandeha ny enjana le fiparitany efa nikiropaka mantsy dia aleo indray alao tena midy totalina mihitsy ranga tsy asiana taxi be tsony tsisy mandehandeha tsony reto mobile mandeha dia maka autorisation sinsis autorisation spéciale sisa dia lasa safotofoto be ny zavatra niseho teto Madagasikara ny arahantsika ny aina zany le izy. Hatreo aloha conclusion dia hoe zavatra azo ny invitena ho isika, zavatra azo ny sorohana ireny toe-javatra ireny raha toka ny idina dia melo zany ilay sisy tany ary enjana ny atao hoe fanaraha-maso ny fidirana eto Madagasikara satria areto tsy no avy any Sinina tany anie io taloha tany efa nisy an'ilay antsointsika hoe SRAS zany hoe fianakaviam-bera ihany moa izy io tena tsy dokotera fa tenen'ny dokotera namana etsero zany hoe fa lay SRAS zany tany ivelan'ny tany no nisy an'izany dia avy eo izy nangingina fa ity zany tena atao hoe mahery ary miova loko miofo zay moa le hoe variant miofo le izy efa misy eo dia avy eo miofo dia misy anarandray delta dia omni dia zao tsy fantatra tsony fa ny mpahay an'ny médecine no mahay any zany. Dia fa le vahoaka malagasy zany dia maninona hiatraika an'ilay izy foana ny fahantrana efa manaikitra ny vola tsy misy dia rehefa tafiditra teto le izy dia mandeha amin'izay hoe arovony tenanao sy sisa normal aloha zay na misy coronavirus na tsy misy coronavirus tompoko dia mila arovana ny tena zany raha resaka fahasalamana zany tsy misy hoe anaovana resabe zavatra normal be zany ny amin'ny hoe fiarovana ny tena dia hoe manao vaksiny teraka ny zaza dia hoe reto ny vaksiny atao sy ny sisa fa rehefa tonga zany ty corona ty rehefa tsy niraisina le andraikitra tsy niraisina zay tompony andraikitra tokony andray an'izany
tamin'ny fotoana izay tokony nandraisana azy. Zao mantsy ny tsara mariana, resaka fotoana io, resaka question de temps io, amin'ny toekarena na amin'ny lafin-javatra hafa, rehefa tsy hainao manapa-kevitra amin'ny fotoana tena mampety azy dia miteraka fahavoazana. Maika moa zany fa hoe raharam-pirenena. Ianao zany rehefa hoe eritreritra hitondra firenena, ho an'izay mbola hitondra any eriana ihany koa dia iantefany zany, dia eo amin'ilay fanapahan-kevitra dia tena zava-dehibe iny, satria mandray fanapahan-kevitra anankiray ianao ka raha tena mifanandrify tsara amin'ny fotoana izay tokony andraisana azy dia miteraka vokatsoa iny. Fa rehefa andray fanapahan-kevitra ianao, indrindrandrindra fanapahan-kevitra ngeza be, ka amin'ny fotoana tsy tokony andraisana azy no andraisana an'ilay izy dia miteraka fahavoazana. Na ihany koa hoe tara ny fandraisana fepetra dia miteraka fahavoazana izay. Zany hoe ny tsy fandraisana olona tompona andraikitra anankiray na roa na telo na dimy, na tsy fandraisana rejima anankiray fepetra tena hoe amin'ny fotoana mamety azy dia miteraka fahavoazana ho an'ny firenena iray manontolo le izy. Le vahoaka hoentina ane tenenina izy hoe ampiarina aminareo ny lalàna, samborinareo, sazinareo raha tsy manao an'ity, tsy manao an'ity. Zay zany hoe le vahoaka hoentina zany tany hoe miaran'ilay hoe fitenenana na didy na lalàna na inona zay resahana azy izay mirotsaka avy any anivon'ny mpitondra. Fa ny mpitondra zay tsy mandray ny andraikiny amin'ny fotoana tena tokony andraisana an'ilay andraikitra mba ahoana, satria le tsy fandraisana andraikitra amin'ny fotoana tokony andraisana azy dia miteraka fahavoazana any amin'ilay saram-babem-bahoaka. Zay le fitenen'le izy. Io tsy resaka corona ihany fa na amin'ny resaka toe-karena, na amin'ny resaka inona na amin'ny resaka inona. Ohatra ka hoe farany tena faran'izay tsotra de tsotra de tsotra. Fantatsika tsara zany hoe Ben Laden zany. Zay ny tadiavina maneran-tany fa i Barack Obama no teo amin'ny fitondrana tamin'ny fotoana izay nahatratrarana ny Ben Laden. Fa tena hoe nandeha amina minitra sy amina segondra mihitsy ny fanapahan-kevitry Barack Obama filohan'ny États-Unis amin'ny fanomezana baiko ny amin'ny hoe atsy no misy amin'ny Ben Laden tany tsy tadidiko ianaran'le tanàna fa any Pakistan le izy efa natao daholo ny fikarohana rehetrarehetra, fa ireo miaramila zany izay efa vonona, ireo commando spécial efa vonona hoe tena hisambotra amin'ny Ben Laden tamin'izany fotoana zany dia efa miandry baiko fotsiny. Fa ny baiko na ilay fanapahan-kevitra dia miainga any amin'ny Barack Obama, président États-Unis. Dia nandinika tsara Obama nijery amin'ny atsipriany, mbola nanao fety izy tany amin'ny Maison Blanche talohan'ilay opération nanenjehana ny samborana amin'ny Ben Laden zany. Fa ny olona manao fety izy tena mandeha be ny atao hoe famakafakana zany hoe amin'ny fotoana inona no andraisana an'ilay fanapahan-kevitra. Omena baiko ve ireo commando spécial andreo ho any Pakistan dia ahoana ny fandehany sy ny rehetrarehetra. Zany no atao hoe tena hoe foloa, tena hoe tena mametraka araka ny fipetrapetrany ny fanapahan-kevitra iraisina. Ino moa no atao hoe fanapahan-kevitra ho antsika mahita amin'ny frantsay? Décision, zay le izy. Décision mipetraka tsara amin'ny fotoana izay tokony andraisana azy. Dia nomeny Barack Obama zany le baiko hoe tairo dia lasa dia fantatsika ny hafarany fa tratry Ben Laden saika anoatra dia nitifirina dia maty dia maty dia zay zany. Zay le hoe fandraisana fanapahan-kevitra tena hoe amin'ny fotoana tena ilana azy zany. Miverintsika eto Madagasikara rehefa nandeha ary le fotoana nandeha dia avy hoe miverina tsikelikely ny ray, hoe ny foanana tsikelikely ny fibohana sy ny sisa satria tena reraka le toe-karena zao dia nandeha le fiainan'ilay malagasy. Tato anatin'ny efa-bolana zany hoe tany amin'ny ataontsika hoe Desambra, Novambra, Oktobra, Septambra, teo amin'ny volana zany nakaty teo
ho septambra ny nakatihatra ty amin'ny desambra tatya dia nisy zavatra niseho zany a teto Madagasikara naneran-tany aloha zany de fa nanomboka nandeha fa manomboka verina ndray ilay corona zany amin'ireo firenena izay tany Eropa tany tany Amerika tany mbola tsy taitra ny teto amintsika fa inona ny zavatra nitranga teto amintsika resaka baolina ya ny kianja rehetra satria nandeha zany le fedina toerana mondial de ny kianja maro tany Afrika tany iny de fa hoe mbola hoe huis clos aloha tsy asiana mpijery fa isika teto Madagasikara ny tenin'ny mpitondra hoe efa voafehy atsika io tena efa tsy anona fa efa voavoy atsika ilay aretina io zany dia rehefa voafehy zany izy de isy le baolina de hoe mbola hoe huis clos de hoe mangatak'izay ataovy ray alina rangava ny mpijery sy ny sisa iny ary de vita ihany moa zany iny baolina de tsy verenantsika tsika zay vokany ihany fa ny tany Eropa efa nandray fepetra indray tsy kelikely satria manomboka mahazo aina indray le aretina zany ny teto amintsika mbola nandeha ihany ny fiainana andavanandro sy ny rehetrarehetra zany de rehefa aveo amin'izay tato anatin'ny tapabolana farany dia efa navoaka ny gazety navoaka ny pampalala vaovao amin'ny sehatra maro radio télé Facebook mivoaka amin'izay ny sifra hoe efa mitombo ny mitondra ny corona zany raha ny teto Antananarivo de nanomboka mivoaka hoe nisy maty satria oka tsy adonantsika fa mahafaty any le corona io mahafaty le izy de efa hoe nisy maty de aveo nisy conseil de ministre de rehefa nandeha le conseil de ministre de inona no nivoaka tao de hoe apirisiana ny olona mba inana CVO resaka CVO ndray no voaka tao tamin'le conseil de ministre iny asa tapabolana zay sa rotokom-bolana resaka CVO ndray no voaka tao zany io tsy resaka hoe maninona ny CVO na tsy maninona ny CVO fa ny resaka vaksiny aloha zany tsy voaresaka tao fa resaka CVO zany no voaka tao de raha ohatra zany ka hoe jerena daholo ny fomba fa malagasy miaro tena nahoana moa CVO rery no resahana tokony resahana daholo eny zay hoe afahana miaro tena ko ainty io ndray manonjako aretina an'io sady aretina mahafaty le izy fa de le CVO fotsiny zany no nitenenina tao anatin'izay tena miarahana eny zay zavatra zay zany ny antsa nefa mbola misy ny vaksiny inona koa ty nalaza be ty E1 E2 E3 ka zay fomba rehetra afahan'ny olona miaro tena dia tokony atao zany akoatrany hoe manasa tanana na de tsisy aran-drano krisin-drano manao gel ajaony elanelana sisa reny zany ao anatin'ny mandeha reny amin'ny ao anatin'izay le hoe fiarovan-tena izay de aveo mivoatra ihany le taremarika mivoatra ihany ho an'ny teto Antananarivo efa manomboka misy école manapa-kevitra alona mbola tsy fotoana vakansa ary zao de alao idina ny tsy hoe idina moa zany fa aroso aloha ny vakansa satria inona ny dikan'izay mba hoe fitsinjovana n'le mpianatra efa nisy école nakatona tany Amorondava de efa nisy ohatran'izany dia amina toeram-piasana maro efa manao télétravail tsy hanonona toeram-piasana eto Antananarivo fefa be de be ny manao télétravail satria indrindrandrindra hoe mivazaha ny vahiny satria mailo ny any ivelany izy tonga de mandray fepetra ny tsika zany mbola eo mandeha ihany dia inona no ny zavatra nitranga tao anatin'ny 420 ny teniny ohatra hoe ny préfet zao ny teny hoe tena enjanona amin'izay sy ny sisa dia hoe vaksiny zao de zay le atao hoe miverina amin'le teny tany amin'ny voalohany hoe le vahoaka malagasy tena atao hoe eo ny fahantrana eo ny fahasahiranana de misafotofoto ao anatin'ilay toe-javatra kanefa raha ohatra ka tena hoe mipetraka tsara ny fahaiza mitantana ny fahaizana mitsinjo lavitra ny firenena de tsy tokony tonga amin'izao mihitsy ity Madagasikara ity eo amin'ilay hoe fiatrehana ny coronavirus Andriamanitra mihitsy nefa niangatra antsika tompo kilasy tompo vava hoe nataony nosy aty alavitra be any Chine aty alavitra be any Eropa aty isika nataony nosy ary tsy nosy kely fa nosy lehibe fa
tena hoe ny fomba fitantanana n'ilay firenena no mahatonga an'io de lasa mizaka ny tsy tokony zakainy ilay vahoaka zany ao anatin'izay ny fahantrana ho efa mikika eo dia vokatra zay hoe tsy fipetrahan'ny fandraisana ndraiky rehefa trano voalohany io tsy voazao fa efa trano voalohany mihitsy io dia izao ny vokany. Misy mpanao politika miteny hoe raha vao mitamatama na mitamatama filaza an'io na miraikiraiky ny filaza an'io na midorororo ny filaza an'io hevitra ray ihany an'io dikan'izay de hoe tena hoe miraikiraiky zany tsy maharaka an'ilay zavatra tokony fepetra izay raisina zany ka an'lay mahatonga an'ilay raharaha zany tsy eto eto Madagasikara ka ny tsy fahaizana mife sy ny tsy fahaizana miaro ny vahoaka malagasy dia inona ny lazainy zany raha hoe lalam-pandrenana ny resahantsika ny vahoaka malagasy io de mila rovany io tsy amin'ny alalany hoe misy manafika amin'ny alalan'ny basy ny tafondro sy ny migy sy ny rafalina sy ny anina avany ivelany de hoe mila rovany Madagasikara fa ny aretina ihany koa dia anisan'izay hoe mila rovana ilay vahoaka malagasy. Isika tsy manana an'le capacité d'accueil io mipirofo efa ny ainantsika teo de zao zany lasa mikiropaka le fitondrana zany zao tena hitantsika hoe mikiropaka ary dia io le izy de rehefa tena jerena le toetra raha de hoe ny mpitondra amin'izao fotoana zao zany rehefa jerena hatrany talohany akarany teo amin'ny fitondrana dia nanana atao hoe fanirina mihitsy hoe fanirina mba teo tonga eo amin'ilay fitantanana ny Madagasikara tena hoe naniry mihitsy zany mba ho tonga eo de re moa tsy iverenantsika ntsony hoe tamin'ny fomba ahoana sy ahoana no nitranga de tonga eo zany ny mpitondra fanjakana de io izy io fa ny atao hoe mpitondra mahay de ny mahita vahaolana amin'ny olana izay mianjady amin'ny vahoaka zay hoetiny sy mifirenena zay hoetiny efa verimberina foana eto zay ny atao hoe mpitondra mahay de ny mpitondra efa mahita ny mitsinjo lavitra mba tsy ahafahan'ilay firenena sy vahoaka ho sahirana raha to aka efa voatsinjo mialoha hoe isy loza takan'izao na takan'izao ho avy zao ny cyclone fampitona ny cyclone de efa mba mitsinjo lavitra ianao zany fa tsy hoe evarava indray de lasa indray andadalahy de angatabola hoe any amin'ny raisam-pirenena vonjeo zay sy sisy fa miena kokoa ny atao hoe dega na fahavoazana raha ohatra ka efa nisy fepetra no raisina meloha zavatra tsy fironona ane zany fa lozika be ne zany amin'ny fiainany amin'ny fiainany isan'andro na tokantrano amin'ny fiarahamonina zavatra efa fantatra hoe isy an'izao de mba miaro anao zany fa ity tsy ampafirany kolera sy mipety zany de aveo indray le mpitondra no atao hoe miseho eto sy areo hoe zao tandremo zao fa nisy andraiky ny tao tsy vitany de lasa manahirana lay toetra raha ankehitriny zao zany zao raha misy olona voan'ny corona fanadiadina natao de voatery izy aloha tsy maintsy mitsabo tena aloha io tsy hoe vita vaksiny sy vita vaksiny fa na vita vaksiny ary ianao mety mbola ho voan'ny corona fa maivamaivana kokoa ny fiantraikany dokotera no ny teny an'izany tsy mitovy amin'le tena tsy nanao vaksiny mihitsy amin'ny resaka kapobeny zany fa so indray misy mandray ambolo ndray de hoe fa ahoana ihany nanao any eto zay tsy miteny mihitsy hoe ka na olona tokana na hoe ka zaro hoe spesial fa ny olona ihany koa samy manana ny toe-tenany raha diabetika izy hafa ny toe-tenany raha marary rein izy hafa ny toe-tenany raha misy tension izy tensionnaire hafa ny toe-tenany reny zany tena hoe dokotera mila mijery akaiky an'izay fa resaka akapobeny no resahantsika zany izay tsy hivona ihany koa fa ny mpitondra amin'izao fotoana zao indrindra no nanarabiraby hoe raha mandeha zany vaksiny zany de reo mpanohatra zao no atao vaksiny so de tsy tadidiny sasany ary zany zavatra nyteneniny zany reo mpanohatra zao no atao vaksiny nandeha fandrabirabiana fa naty ao ary fandrabirabiana ny mpanohatra nanao vaksiny foana zay eto zao vita vaksiny daholy adiniko atsy amin'ny etanatsy moa le karta vazakana seho ako eto fa rehefa hoe zay no izy de zay zao efa vo mikiropaka aloha de totenenina indray hoe vaksiny efa mandeha daholo ny pub eto sery ka zay le hoe ny exemple nany ohatra
dia miainga avy any ambony foana, miainga avy amin'ny mpitarika foana. Nde tsy ampiasaintsika raha le teny hoe mpitondra fa ataontsika hoe mpitarika, le hoe leadersika faiza mitarika, le hoe mitarika mihitsy tena malagasy tsara tarehy mihitsy io, le hoe mitarika io zany hoe ery aloha ery ilay mpitarika dia manaraka ny atoriana. Ao anaty baiboly misy izay tsara mihitsy hoe ny mpiandrondro zany raha azavainy eo amin'ny baiboly eo dia le mpitarika ary aloha ary dia manaraka azy le ondry avato, fa tsy hoe le ondry alefa ary dia avaty ariana no mibaiso hoe gauche doara, tsy izay, fa ny mpitarika dia any aloha dia manaraka ny rehetra zany ao anatin'izy, ka rehefa tsy mety ny fitarihana dia metraika aty amin'ilay zay tarihana ny toetra raha. Izay no fipetrany namana faniry. Misy any sary isan-karazany hoe manamarina zany zavatra tenenina rehetrarehetra zany, fanaovana kasibosy tsy fanaovana kasibosy, fanajana ny fepetra rehetra zany efa voafoaka tao anatin'izay le izy, dia anjarantsika zany no mieritreritra tsara ao anatin'izy. Ho avy zany zao ny hoe conseil de ministre spécial, dia hoe inona no ivoaka eo. Fa ity na inona moa zany conseil de ministre ivoaka eo dia ho hita eo, fa raha jerena zany ny tena hoe fiainan'ny malagasy amin'izao fotoana zao efa nytenenina teto namana faniry. Eto ilay sarambabem-bahoaka malagasy maro anisy hatrany amin'ny 80 isanjato efa miaina ao anatin'ny fahantrana tena hoe fadiran'ovana. Ao anatin'ireo vahoaka ireo misy manao asa tena, misy ny chômeur, misy ny tsy miasa, misy miasa fa arakaraka izay zavatra miseho ny azahoana vola, mety ho kely, mety ho betsaka. Ohatra ny taxi zao ao anatin'ny 3 andro tsy vaky lovy ny sasany, 3 andro tsy vaky lovy, dia ahoana ny fomba hitantanana ny tokantrano amin'izany? Manambady manjanaka ny ireo mpitondra taxi ireo ohatra fotsiny zany dia izay lay fipetraka ilay raha zany, ka raha andeha arika atao hoe andeha ho atao hoe mihiboka, verina mihiboka satria zao, dia io anefa le malagasy zany miatrika an'ilay fiainana tena hoe enjana inona ny mety ho vokatr'izay. Tsy misy ara-ny fiboana, resaka toe-kareny ty resaka ty fa tsisy resaka hoe zao, tsy misy ny fiboana raha mbola hoe mitady vola zany le malagasy mivoaka ny trano dia mbola tapakibo zara raha mahita hoanina amin'ilay fiatrehana an'ilay fiainana tena hoe fadiran'ovana. Vao maika moa sanatry izany ka hoe misy ny fiboana sy ny sisa. Io zany ho hita eo. Le aretina koa nefa etsy io izy io fa mianaka ihany dia ahoana no ahafahana manajanona aloha zany an'ilay fiparitahan'ilay aretina zany. Dia eo zany ilay fitondram-panjakana amin'izao fotoana izao tafiditra ny elanelany eo. Anenjana be hoe ampiasa fiboana, ahoana no fetraika ho zakan'ilay vahoaka sa tsy ho zaka. Le aretina nefa tia maty to mitomby ihany raha ny tarehimarika atao anatin'ny herinandro, ny tratra vaovao, ny tratra novokato mitomby ihany, ny milahatra manao test ery amin'ny toerana izay filazana zany tena efa betsaka. Ny hôpitaly feno, ny any amin'ny privé mila tsy araka tsony, dia ahoana zany ny fandehany dia mitady eo amin'izay le hoe mitady vahaolana eo dia hoe aparitaka mihitsy le toerana fahafahana manao vaksiny fa komaniny zany tsy natao hatramin'izay, fa zao vao hoe ikoropahana lay toe-javatra zany. Eo zany ny fipetraky ny raharaha fanontaniana zay apetrak'izay sy fanamarihana manoloana n'ilay toe-javatra. Dia samy mandinika isika ahoana zany ny tena efa ranty raharaha tika dia ho hita eo aloha zany lay hoe ho hita eo lay hoe conseil du ministre spécial eo amin'ilay hoe fahaizana mandray andraikitra sy fepetra ao anatin'ilay izy. 27 millions ny malagasy raha ny tarehimarika avoaka zany zao aza hoe firy zay maty moa hatramin'ny omaly namana faniry tsara jerena ihany zay fa ny malagasy 27 millions. 700 mo maty. Dia ndao raha atao hoe totaly maty ny Covid-19. Totaly maty. Dia ndao raha atao hoe ho savy ny fitondram-panjakana
anidy ny sistany tonga de hoe anidy an'izay ohatra hoe ny sotranabakabaka sy ny sisy zay de mbola fanontaniana mipetraka mbola sanganena sahirana ihany ny fitondrana rehefa diniana satria zao mantsy le volna zany makao Maurice hoe sokafana Afrika Atsimo sokafana de aveo nidina indray zany matsapatsika ahoana le fahaiza mitantana de aveo le Europa mbola misokatra de aveo rehefa misokatra le Europa zany de be nanao famandriana efa nandoa bie sy ny efa nanao famandriana de maka rendez-vous zany rehefa manao an'izany aloha hoe andesiny sisa na ny avany miditra eto na ny eto mandeha makany Europa any dia manao famandriana efa misy ihany zay famandriana zay ary efa betsaka ny olona tonga betsaka ihany koa ny olona mandeha de ahoana zany zao raha ohatra hoe tena hotsinjovina ilay vahoaka malagasy maro anisa am'le fiarovana am'le aretina zany hoe rehefa tafiditra le aretina de tsaboina aloha zay marary zany zay aloha normal be zay fa mila mijanona ihany koa ilay atao hoe fidiran'ny aretina avy velany tonga eto de ho sahan'ny fanjakana ve ny tonga de hoe anidy alay frontière zany raha hoe tena hoe andray fepetry tsisy mahafantatra aloha zany fa zareo no tompona andraikitra am'izany fa dia hoiteo ilay izy ny Hermady moa zany tatsy reny hoe Madagasikaralense reny efa wa be zany de hoe mba nisy an'le volna zany de hoe mba miaina kely no frais mo tafiditra 100 millions de francs mo izy sisa manao récupération sy hoe fanarenana araka ny filazandrareo hoe fanarenana sy ny sisa de izay le toetrara anjaratsika no mandinika tsara ao anatin'izay fa ny aloha ny teninay manoloana an'ity corona ity de izao aza endrasana ny anina na aza endrasana ny anina na aza endrasana ny fanjakana ny fikarakarana ny tenanao marina hoe sahirantsika marina hoe mahantritsika fa arovo ny tena arak'izay azo atao zany eo ny vaksiny eo ny zavatra isan-karazany maro samihafa azo iarovatena rehefa azo iarovatena dia tokony atao zany ary ny tsirairay ihany koa no mahafantatra ny toetenany fa ka elana mihitsy ity hoe mienoeno olony ity ianona hony zao no nataony de sitrana ianona hony nihinana an'izao de iny koa ianao olona ny toe-pahasalamanao tsy mitovy am'le zany tsisy resaka politika mihitsy ianao ny toe-pahasalamanao anao iny ny groupe sanguin anao anao iny ny toetran'ny organe sy ny tova ao anatinao anao iny fa aza maka référence amin'ny olona ry ananareo hoe ianona nihinana an'izao de iny koa ianao fa iny indrindra resaka fanafody zany saripady tompoko satria resaka fetra resaka dosage amina fanafody dia tena saripady fahasalamana ny tadiavina sanatria ianao vokatry ny hoe fanaovanaovana fahatany dia lasa nde hitsipakeriana hoe lasa mahazo takaitra ao anatin'izay le vahoaka malagasy nefa tsy an-tanina manafany rehefa tena sahirana de maninona lasa manaonao foana ny sasany lasa mihinan-kinapona ny sasany lasa mandray fepetra zay hoe zay tonga ho atsainy ao sisa no ataony fa tsy manaraka ny tokony arahana itsony inona no mahatonga zany rehetrarehetra zany ny mahatonga an'izany de ny fahantrana sy ny tsy fahaizany tatana izay zay tokony andraiky zay manana andraikitra am'izany no mahatonga ny izao toe-javatra rehetrarehetra zao ka alao zany sika samy hitandry tena rehefa mafatapatatra hoe marefurefo dia alao mba tena mitandrina fa manahirana lay toetrara na manafaniry tsika mbola hijana am'izay aloha hevitry ny covid-19 izay izy ty moa zany nieritreretina hoe raha nambara n'le filoham-pirenena satria ny zavatra tsara ho fantatsika ny filoham-pirenena rehefa miteny de everino raisina ho tonga de hoe zava-dehibe iny andrandray raha tonga de mivadika ho lalàna iny mivadika fanapaha-kevitra tonga de ampiarin'ireo ratsa mangaika rehetra zany ka raha miresaka covid-19 tsika dia avy masika le filoham-pirenena tamin'ny faran'ny volana aogositra teny Ivato ary izy tena mihitsy ny nanambara fa efa tsisy tsony ny covid eto Madagasikara de hoenotsika aloha zany ty feo ty anaporifotsika zay zavatra andresahan'ny filoham-pirenena zay ny zavatra mitranga nefa ny any dia efa nisy ny taratasy zay any soratany ministère
ahafahana manao an'io lalao io sady ahafahana ihany koa mitokana mikanja amin'io faharoa ny volana septembre io. Nefa eto moa dia gaga ary io zavatra io tsy maintsy jereny satria amin'ny fomba ahoana moa ny hoe ny ministera efa nanoratra taratasy tany amin'ny FIFA, tany amin'ny CAF ny hoe hotokanana io kianjo io, ary eto Madagasikara dia efa tsisy kahana Covid intsony, dia mba mifaniritsika ao anatin'izany fanokanana zany dia andray anjara ny vahoaka malagasy iray manontolo ao anatin'izany zavatra any. Tonga amba nareo nahita an'ireny euro reny dia jerevy tsara ny fifananana fa feno sy hipoka ihany koa ny kianja, fa ny zavatra mahatsikaiky dia hoe fa alalana viaiza no ahafahan'ny fédération malagasy anoratra any amin'ny CAF hoe 1500 personnes no angatahana hijery an'io match io. Sabotage zany, ary zay no mahavoatsika tsika samy malagasy ihany mifamingana. Kianja nataontsika io any Barea, kianja apray any malagasy. Marina fa maleo teny nareo anatin'ny fédération vahoaka kosa mba tsy faningana ohatr'izao tsika satria zao le mahavoan'ny malagasy ezaka lehibe no ataontsika dia ianareo maningana fotsiny no fitiavana olona ray no fitiavana olona roa dia zao tsika malagasy homenatra an'izao tontolo zao satria hoe marary ny fonareo raha vita ny kianja, tsy faly be nareo raha hofeny olona anatsika ny Barea sy anoana ny Barea. Ninitsika natao lavalava mihitsy ny feo ino rina zany satria hoe nisy antony ilay filazan'le filoham-pirenena zany mikasika an'le kianja satria hoe hotokanana le kianja teo amin'ny lalao zany zay tokony aona ny Benin sy Madagasikara iny, le kianjan'ny Mahamasina zany le hoe kianjan'ny Barea. De tamin'izay le hoe ny faniriana de hoe tena tonga de hofeny vahoaka ny kianja be ny Mahamasina. De nanoratra le fédération hoe 1500 personnes no tokony hiditra ve sa ahoana sa atao match huis clos io satria mandray an'le référence le au niveau fédération ho fitandrovana satria misy fepetra napetraky ny FIFA sy ny CAF mikasika ny fiatrehana lalao zany. Ka fantatry zareo fa hoe inona ny toerana misy a Madagasikara dia nangataka lalana ny teo au niveau fédération tamin'ny fotoanandro iny hoe 1500 ve possible. De tsy nahafaly an'le filoham-pirenena izy dia izy ny teny hoe Madagasikara ny efa tsisy kahana Covid intsony volana ho iny fangara tsisy kahana Covid dia tsy misy mesure d'accompagnement, tsisy kahana Covid ozy zay le teny hoe ny tenina filoham-pirenena io dia tsy miteniteny foana zany io filoham-pirenena io, tsy manoranora-poana manaosinosiny amin'ny tsisy dikany io ary tsy mametraka vaty fototra amin'ny tsisy dikany fa misy dikany daholo ny zavatra tokony ataon'le filoham-pirenena. Ohatra le vaty fototra nataon'ny Talia Tomasina tany amin'le hoe hôpitaly na archidiocèse nanazavantsika momba zany laïcité zany hoe vao mametraka an'iny izy de misy dikany zany manao sony izy amina zavatra tokony atao sony de misy dikany daholo zany satria mamatotra amin'ny firenena malagasy ray manontolo zany. De raha miteny izy zany tamin'iny hoe tsisy Covid intsony eto Madagasikara de mazava zany fa zay ny déclaration amin'ny filoham-pirenena izy no mitantana amin'ny Madagasikara tsisy Covid eto riny. De ho alefantsika ary ny oronam-peo anankiray izy ihany no manohatra ny zavatra ny tenenina fa tsy isika ny namorona omaly Rina Rabe Mananjara ndao ary notsika ndray. Tamin'ny herinandro niakatra be ny olona nitondra an'ilay tsy mikaretina Covid dia efa nijerevana fa tamin'ity herinandro ity indray somary nidina kely ihany aloha na zany azy nefa tsy maintsy misy fepetra ao raisitsika, mila mitandrina ihany tsika ary misy ny fandiniana manokana amin'ny fepetra rehetra tokony ho raisina rapitso alarobia ao anatin'ny filakevitry ny ministra isy conseil des ministres spécial mihitsy zany ho atao andiniana fotsiny amin'ny resaka Covid-19 eto Madagasikara. Iny zany nambaran'le filoham-pirenena hoe miakatra be ny kahan'ny olona voan'ny Covid. Décembre tsika zao. Décembre. Zany hoe telo volana zany zay. Latsaka kely
latsaka kely satria faravolo aogositra mihitsy iny conférence de presse nataony teny vato iny tamin'iny izy neneritrretana hoe dia ny tany amin'ny medef ny resahana fa tsy dia ny tany amin'ny medef ny resahana fa ny fédération no tabatabainy ny bedesina de hoe tsisy kahana covid de ahoana raha zany na tonga an'la hoe misy covid indray le nytenen'le filoham-pirenena Rina Rabe Mananjara avy aiza le covid dikan'izany mbola nisy le covid tamin'iny fotoana nytenenana iny fa maiky tokana akanjy izy azo an'le vahoaka be am'le oeraoera dia nylazainy fa tsisy covid antsony de nakany ohatra lay fifananana tany Eropa tam'le Euro 2021 satria izy te hanao an'le oeraoera de hoe ho avy eto Samuel Eto'o de le tonga Samuel Eto'o de lasa tsy nanao velomo volan filohan'ny fédération Samuel Eto'o Fakomaly any Cameroun atita raha d'information atsika zany rehetrarehetra zany de avy aiza zany le covid-19 ty de izy ihany no miteny hoe misy kahana covid andray eto Madagasikara nefa izy niteny hoe tsisy covid-19 tsony de mba mody nanao kasibosy daholo izy menakavo maly Rina Rabe Mananjara manao kasibosy ange izy menakavo maly rehefa miresaka hoe niakatra be le tamin'ny herinandro de nidina kely izy tamin'ity io izy io le sary de izy conseil de ministre spécial mihitsy androany fa maninona raha tsy miteniteny foana ohatran'izany monsieur le président zany ange zavatra tena tsy normal zany président de la république ohatran'izany no fomba fiteny satria anao maika hitokana le kanja de lazainao fa tsisy covid eto Madagasikara io le izy tsy azona fenina ntsony le chiffre misy covid eto Madagasikara zavatra anambarany ihany le ny alefantsika reny Rina satria le covid mbola tsy feno mbola tsy foana fa hoe ahoana no ahafahana misoroka an'izy de efa nanana asika an'lay atevitra marobe hoe manaova vaccine fa tsy mety nandray fanapahan-kevitra ny vaccine ara-moa tonga teto riny fa na mbola indray mandeha tsy nitsena vaccine ny président fa nidirikabiny nalefa nitsena vaccine de ministre ny santé de le ministre ny santé teo aloha sy le ministre ny santé na fahasalamam-boaka am'izao fotoanandro zao dikan'izay mitsoka an'le vaccine mihitsy angamby izy de ny conseil de ministre nyresahanao teo mbola CVO foana mivoizy natao anatin'le izy de avy aiza rio de ndraso ary ho jerevantsika ny sary taoriana n'iny zavatra nataon'ny filohan'ny république teny vato iny de namory olo izy tany Toliary tany Fort Dauphin tany Antsiranana tany Sava tany Antala tany Sambava tany Vatovavy Fitovinany tany Tomasina de jerevantsika am'sesy zany sary rehetrarehetra zany zao sary hitantsika zao Sambava io zao tsy gagitsika raha miakatra ny tahan'ny olona voan'ny coronavirus isa hoe manao kasibosy eo tsisy vatovavy ty hitatsika ty io mahafinaritra azy le sary le hoe feno vahoaka io le mahafinaritra ny tadiavina fi tsisy resaka manao kasibosy zany io nefa le fanetana ny isan'andro mandeha foana hoe tokony hanao fanetana antsika tokony izy ary miakatra be ny tahan'ny olona voan'ny coronavirus any vatovavy statistika mbola angatana namana teknisiana rehefa avy eo sone rano voniko ty vo tamin'ny herinandro tsisy resaka kasibosy zany amin'io fa rehefa manao valandresaka kely ampanao gazety izy le tamin'ny omaly le hoe ivory ny conseil des ministres spécial de manao kasibosy daholo izy menakavy ohatrany hoe zay zany tena hoe modely nefa reto ny zavatra ataony le mpitondra fanjakana ay zany tsy hifindra am'izao le coronavirus taizy ty tao Antsirabe io vo tamin'ny herinandro teo Mazarivo Antsirabe fa morin'olona natao satria ny ao anatin'ny sainy le fitondram-panjakana manko lefa le fampelezan-kevitra foana le 2023 de ahoana ianao sady malalaka mifanionao hevitra malalaka ianao mitety tanàna malalaka ianao mamory olona fa rehefa mimpanohatra tsy azo atao fa mitondra coronavirus iny ohatran'le tanina voaka amin'ny préfet tany Toliary fa eto izy nefa zay tiany atao de ataony daholy de ty ve zany tsisy coronavirus reo sary rehetra navoakantsika io misy reo tsy mitondra coronavirus ve zao olona zay manko le izy zay de avy eo am'izay izy miteny hoe tena niakatra be le izy fa hanao conseil des ministres spécial tsika ny conseil des ministres tompoka efa impiry alarobia nisy an'izay fa tsy nakafanapahakevitra mihitsy anareo momba nyty coronavirus ty CVO ny resahanareo de hoe notsika ndray feo amin'ny préfet de police n'Antananarivo mbola mikasika an'ity coronavirus ty ihany de hoavy am'izay zay sirina rehefa aveo hitondra fanadihadiana mahakasika am'izay fa nomentsika aloha le tranga rehetrarehetra dia ao aorinan'ity
teny préfet de police n'Antananarivo itsika hitondra adevitra amin'izay. Ity antotanisan'ny voaka farany mikasika ny Covid-19 teto Madagasikara ny herinandro lasa teo. Ny tomba avy roenty no hita amin'ny herinandro lasa. 7,700 ny trangana Covid-19 vaovao teo anelanelan'ny faefatra hatramin'ny 10 ny volana Desambra teo. 9 ny namonyaingy, 27 kosa ny tranga misy fahasarotany. Iroso amin'ny fampiarana fepetra indray araka izany ny prefektura ny tanàna n'Antananarivo. Isy any zany ny isy ary tena isy am'izay ny fanaraha-maso ny fitondrana arivava-orana ho an'ny olona rehetra izay mivoaka ny trano. Izay aloha zany tsoraisina dia ny fanarahana ny geste barrière ny amin'ny fiara fitaterana rehetra fidirana any amin'ny établissement bancaire tsy maintsy manao arivava-orana, tsy fampiasana rano na désinfectant, ny any amin'ny bâtiment public rehetra tsy maintsy any. Dia izay moa zany no fepetra ho raisina. Manentana amin'ny tokony anaovana vaksiny ihany koa moa ny préfet. Milaza ny anamora ny fanaovana izany ka ho aparitaka hatrany an-tsena. Irosany koa amin'ny fanasaziana satria efa betsaka ho hiatrano izy ny fanentanana natao. Ny fampirisihana ny fanaovana vaksiny izay zany efa niresaka tao ministère ny santé zany direction régionale ny santé hoe le vaksiny tokony hampanatonina ny olona fa tsy hiandry olona. Raha mitohy tenko dia mety misy fanasaziana satria fa betsaka izay ny fotoana nanentanana sy ny tenenana tamin'ny ainana anjery izay tsy maintsy hisy fepetra ho raisina amin'izay. Satria raha mitohy izao sanatria zany tsika ho confiné farany taona. Fanasaziana hoana moa angatsy hoe tsy terena ny fanaovana azy hoy ny filoha. Ity filoha ity ihany koa no milaza fa tsy manao vaksiny izany fa CVO dia ampiarovany tena. Ity CVO ity ihany koa no mbola aparitaka hatramin'izao. Koa maro tokoa io, maninona no saziana izay tsy manao vaksiny? L'exemple vient d'en haut foany. Ny any amin'ny firenenkafa raha ny filoha mihitsy no manao fitaratra, ny antsika mbola manao dokavarotra ny CVO. Tsara ny mampahafantatra fa 10 sy iray tapitrisa isy izao ny dose na vaksiny voarin'i Madagasikara hatramin'ny fiandohany ity volana Desambra ity. Ary 80 sy 4,4 no vita vaksiny. Izany hoe mbola ny iray faingo 5,9 mponina. Iny izy rina, iny izy iny. Zavatra roa ny nambaran'ny préfet de police n'Antananarivo. Ray, tsisy mifanaraha-maso amin'ny olona mivoaka ny trano sy miditra amin'ny biro-panjakana rehetra sy amin'izay toerana rehetra le amin'ny geste barrière sy ny fanaovana arivava-orona. Andraso aloha. Hisy amin'izay. Hisy amin'izay. Zay le teny teo, hisy amin'izay. Hitao ary. Faharoa, efa nifampiresaka tao amin'ny direction régionale en santé zareo dia hoe efa betsaka izay fanentanana momba ny vaksiny izay ary dia mety hisy ny fanasaziana ho an'izay minisy manao an'izay, zany hoe hakafepetra ho an'izay tsy manao vaksiny satria efa betsaka loatra izay fanentanana an'izay. Dia eto le adevitra zany rina hoe hevitry ny préfet de police n'Antananarivo ve iny sa hevitry ny fitondrana amin'ny akapobeany? Satria zao tsy tonga ho azy raha ohatra ka miteny an'iny ny préfet satria fatatsika amin'ny position amin'ny fanjakana ao anatin'ny conseil des ministres izay tary amin'ny filohan'ny république dia tsy resy lahatra amin'ny vaksiny izy fa tsy maintsy manao an'le vaksiny sy maka an'le vaksiny satria zay no rivotra sy lala le sehatra iraisam-pirenena Rina Rabe Mananjara. Mpanohatra no ataontsika vaksiny voalohany. Zay le fandratroatrona dia tongotsika. Tsy fandratroatrona zany fa efa ny anaty arsiva any zany. Satria ny heveriny manko fa tsy hanao an'izany tsika dia tongotsika na AstraZeneca io na Janssen io tonga angetsika na Sinopharm io nisy nanao an'izany toy ny voafanoherana. Pfizer le tonga farany teo an'ny Amerikanina. Dia zay le tiantsika tenenina satria mazava be ny fanadidinina manao mpanao-gazety teo hoe tsy antery le izy fa zao efa nisy nge riny
mialohan'ny fanamparana iny ny teniny teo anivon'ny entreprise France hoe zay tsy manao vaksiny tonga de efa tsy miasa mandrangaranga zay ny eo anivon'le zone France hoe zay tsy manao vaksiny tonga de savaina mihitsy tsy vita vaksiny tsy mahazo miasa ka zany daholo tompoko ny any ivelana ny any Frantsa aza efa mandinika ny anaovana vaksiny ny zaza 10 ka hatramin'ny 1.5 taona ny any ivelany ny any Amerika sy ny any Canada ny any Israel sy ny sisa de efa mieritreritra pilule anti-covid fa lasa lavitra ny aza ary andray fanapahan-kevitra mifandraika amin'izay ankizy zay ny any Frantsa de tonga eo amin'le hoe 7 ka hatramin'ny 1.5 taona de tonga hatramin'ny 1.5 taona ka hatramin'ny 20 na 20 taona eo koa ny olona zany efa avancé satria ny azo koa ny taux de vaccination efa tafiakatra ambony be ny antsika mbola ray isan-drato mahery kely initantsika iny ary zay tsy mihinana CVO zany inona ny fepetra zay manko le ty vaksiny ity CVO misy zavatra fa ihany koa satria tamin'le conseil des ministres le tsy le talolo teo de mbola le CVO hoe aparitaka be le CVO plus sisa ohatrohatran'izany efa fantatr'olona ny zany tsy nitondra ninina ane le CVO ho an'ny sasany zay resy lahatra taminy nentina naparitaka tany Afrika nge le CVO fa na le CVO raha tsy hitantsika rina betraka ny teny hoe tsy de tena inona le izy fa Artemisia mampiakatra fotsiny le izy fa tsy afaka misoroka tsara satria mbola tsy voaprofo le izy atsaka ny sy andavany zany mbola adevitra hafa le izy fa ity zany vaksiny ny OMS mihitsy no mirekomande an'le izy de mizara an'le izy miaraka amin'ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany OMS zany nge organisation mondiale de la santé zany donc tsy azonao ialana le izy fa tsy resy lahatra ho le fitondram-panjakana fa zao tsy tongatonga ho azy ny teny préfet iny de police n'Antananarivo iny satria lasa épicentre manko tsika zao Analamanga rena Rabe Mananjara eto ny fohy be zany raha ohatra ka azo averina le statistique namana technicien de vakitsika vetivety eto ny fohy be dikan'izany resantsika zany io izy rena aitsy izy zao Analamanga firy io izy io eto zany le izy ka ny geste barrière mbola sy problème zay raha zay ny tenen'ny préfet rina ny fanaovana hoe tsy maintsy ataony ary vavaorona de inona zany ny zavatra azo raisina satria lay filohan'ny repoblika mandehandeha tsy manao ary vavaorona iny miaraka an'reto mpikambana ny gouvernemental sy ny rehetrarehetra inona zany zao reny zavatra reny eto Antananarivo aloha zany mazava ny préfet représentant de l'état iny olona nresaka iny aloha tsara mariana amintsika zany dikan'izany tsy tongatonga ho any ny teniny tsy tongatonga ho azy ny teniny hoe mety iroso amin'ny fanasaziana ho an'izay tsy manao vaksiny de andraisana fepetra nefa le vaksiny tsy antery dikan'izay hoa de misy dikan'izany teny zany fatoran'izany teny tompon'andraikitra voalohany solo tena mpanjakana eto Antananarivo zany ny fanapahan-kevitra ho raisin'ny fanjakana raha ariva ny conseil des ministres mety ny lolalana n'lay ho fanapahan-kevitra ve ny préfet de police fa mety marisy resaka amin'izany ve ny fitondram-panjakana misy dikany daholo zany ary ona le vola le meny international ka mbola ao anatiny daholo nge misy $100 ane vola etiana le vaksiny nga iny vita fotsiny ka eo le izy ny conseil des ministres zany de tsy vita fotsiny hoe amafisina geste barrière conseil des ministres zany tsy vita fotsiny hoe tsy maintsy misy fomba fanasana tanana sy sisa ny biro-panjakana rehetrarehetra satria mety izay zany ny tranga eo le conseil des ministres manko mizara telo izy io misy an'le conseil des ministres tsotra iarahana ministre rehetrarehetra misy conseil des ministres restreint misy an'le sokajikajana ministre afaka manasika an'iny de misy le tsy afaka manasika iny de misy le conseil des ministres manokana mihitsiny suivant na situation zay mila dinihana de olona voafantana miatrika anatin'izany ministre voafantana zany de ty conseil des ministres spécial ty zany tsy maintsy aka fanapahan-kevitra ny amin'ny hoe geste barrière ny amin'ny hoe asa raha ohatra moa zany ka tsy maintsy aka n'lay couvre-feu de tsy maintsy maka l'état d'urgence sanitaire rina satria tsy azo raisina am'izao fotsiny koa zany couvre-feu zany tsy maintsy misy fepetra mifanaraka am'izany sy ny amin'ny hoe de
tsy maintsy isy CVO aparitaka indray io manko tsy maintsy ololarina aloha le CVO zay vao vaccine satria keny ramose mihitsy zany hoe tsy miresaka CVO zany raha coronavirus ndresana de ahoana iresaka vaccine am'izay sa tsy iresaka rahariva fa iny teny préveny aminao hoe mety hiditra na fiboritsika amin'ny farany tao tena miala tsiny tompoko mbola ho zaka ny vahoaka malagasy ve zany confinement zany zao ny fahoriana mangitsikitsika malalaka izy mivoaka ny trano mitady vola izy mbola tsy mahita vola izy tsy mahita any koanina maika fa mbola hidinao anaty fiboana indray de ahoana ny any koanina aiza ny vola hiveloman-kely na ny rano sotroana raha tsisy tsy maintsy mividy aiza nahitany vola raha tsy hivoaka ny trano le fanjakana nanao zay tiany natao sy daniny kibony tao anatina heritaona zay satria rehefa tian'le fluidina le izy confinena zany de confinena tian'le fanjakana ihany ko de rehefa tiany sokafana le izy de sokafana satria le vahoaka malagasy nininy nanaovana azy de tsy miteny reo manaity foany reo ary zavatra ohatran'izany ngamba mba heverina rina hoe mba tokony diniana ihany satria tsy vitany potika ny teo karena amin'ny akabe ny hitatsika iny satria betsaka igny société mbola sy tafarina am'izao fotoana zao rina vokatry ny confinement ary betsaka ny investisseur ny alina Madagasikara vokatry ny confinement ary betsaka ihany ko ny orinasa mikatona nandro ka piasa ary voatery nandefa piasa amin'ny chômage technique vokatry ny confinement iny de dika mibetsaka mivery asa de misy tsy manana ankoanina de nisy fiantraikany zany amina raharaha sosialy ihany ko ka mbola ho tratrarinao confinement fahafiry indray le malagasy dikan'izany tena efa famonina mihitsy zany rina ny tiako mariana fotsiny ao anatin'le izy de ny hoe ny fitondrana amin'izao fotoana zao zany manoloana nyty resaka coronavirus ity de tsy mety miaiky mihitsy fa hoe misy apahana andraikitra avy any amin'ny zareo any apahany be da be mihitsy eny misy apahana andraikitra maromaro avy any amin'ny zareo any no mahatonga ny toe-javatra tahaka an'izao ohatra fotsiny zao le hoe teny filohan'ny repoblika tam'le izy le tesitra be teo ivato iny le hoe tsy misy kahana covid-19 tamin'ny volana hoy iny de malagasy no maheno an'izany hoe tsy misy kahana covid de avy eo iny tonga de fa malagasy le hoe sarambabe no maheno an'izany de hoe tsy misy kahana covid atsony raisiny iny rehefa raisiny iny de iny am'izay izy no tonga de hoe mandeha fotsiny am'izao ny fiainana fa na io na ndeha raha ataontsika hoe tsisy kahana covid-19 tsony teto Madagasikara de zany de mbola mitaky andraikitra foana tompoko mitaky andraikitra foana ny amin'ny hoe raha tsy nisy kahana ohatra zao hoe tsisy kahana polio tsony sinsisy fa ny vaccine polio ny ho an'ny ankizy madinika mandeha foana zany hoe misy mesure d'accompagnement foana fa tsisy dokan'le hoe tsy misy kahana covid tsony na tamin'ny volana oara zay zany le izy de aloha tonga de tenena mihitsy hoe goragora tao arinan'izay any atao hoe ny fanentanana ny olona fa miteny moa préfet teo efa betsaka zay fanentana zay betsaka sisy atraiza aloha le hoe betsaka ndraso aloha atraiza aloha le betsaka aloha tonga hatrany andesaka be rehetrarehetra any ve zay fanentana zay satria fa eto Madagasikara tompoko mbola misy olona tsy mahafantatra an'izany coronavirus zany mbola misy olona tsy mahafantatra an'izany hoe tontolon'ny vaccine zany satria olona tsy nianatra izy olona tsy misy communication any aminy tsy misy radio tsy misy internet any ambanivohitra be any ahoana moa ny ilazana hoe tena efa hoe au fond zany na 100% ny communication no natao tamin'izay resaka izay aloha zana manentsika ny mpanohatra fotsiny aloha zana am'tsikilo zay ataon'ny RMDM sy ny tima fotsiny zany no hita nandritra ny fotoana maro fa any amin'ilay fahasalamam-bahoaka zany dia eo ihany ary le izy de zao hoe rehefa mitranga zany le fahavoazana de ohatrany hoe mitotona any amin'ilay vahoaka malagasy any rihatra zay le izy tonga de any mitotona any anareo tsy manao kasibosy anareo tsy manaja ny geste barrière anareo tsy manao an'izao dia le vahoaka foana be de zay ma zany hoe mifatratra any amin'le vahoaka foana zany ny rihatra rehetrarehetra eny de ekena fa hoe misy betsaka ny olona zany no tsy miaro ny tenany hoe resaka kasibosy sy ny resaka hoe zay resaka hoe fiarovan-tena ekena zany tsisy mandahan zany fa zao ny mpitondra fanjakana ihany koa etsy an-taniny dia
tsy nandray an'lay andraikitra zay tokony ho raisiny fa ohatran'ireny hoe fa manany resaka zotram-piaramanidiny reny zao zay aloha mampanao gazety anay vao mivoaka mihitsy hoe ay isokatra amin'ny oktobra ny volina Maorisy Madagasikara ay de novambra moa izy teo isokatra ny Europe de efa nitenenina teto 23 oktobra ny zone régionale zany de 6 novambra ny Longoria tamin'iny fa iza mandray fanapahan-kevitra an'ireny ary iza mandray fanapahan-kevitra de aveo nakatona andray le Maorisy de foanana koa Afrika Atsimo fangano vahoaka no mandray an'izany tsy ny vahoaka malagasy eny zay be desina amin'izao fotoana zao hoe zay tsy manao kasiboko eo de zao tsy ny vahoaka malagasy eny no manokatra an'io zotranabakabaka io io frontière io tsy ny vahoaka manokatra io nefa rehefa tena dinihana le izy tsy aretina veto fa aretina avany ivelany ihany ary sika tsy mafe an'ilay fanaraha-maso ny olona miditra avany ahoana no moa no malagasy izay eto Madagasikara zay tsy niaina zany coronavirus zany no hoe mizaka ny areti-tsinoa avy any Sina sy aretim-bazaha avy any ananiny de vahoaka malagasy ny lasa tsy hiasa ny vahoaka malagasy ny lasa sahirana ao anatin'ny lay izy zany de izay no tena manahirana amin'ilay toetra raha fa io zany tokony samy hiaika ny andraikiny ny sokajy isan'isany na ny vahoaka hoentina misy andraikitry ny vahoaka hoentinao ary zay eto de miteny foana hoe arofo ny tenanao fa za miandre ny anina sy ny anina zany tsisy mandahany za mihitsy fa misy andraikitry ny mpitondra ihany koa zany hoe tsy arakaraka le fotoana zay tokony andraisan'ny fepetra no andraisan'ny fepetra fa izy varina amin'ny zavatra hafa tia koa pirofo anankiray hoe resaka baolina taorianan'iny ene taorianan'le Matsambenay sy Barea iny ene de tonga teto ny Tanzanianina taditsika iny nisy matsa natao ny Barea sy ny Tanzania fa rehefa andeny ny Tanzaniana ka nisy Tanzaniana hita testa hoe tratran'ny corona positif le joueur Tanzaniana so de tsy fatatsika ary zany so de tsy tadiditsika dikan'izay zany mbola nisy tsara mihitsy le corona teto fa ateny moa le izy de samy teny fotsiny zao zany zao le izy tonga de aloha itsina amin'le teny tanora hoe tsisy fika tsony tsisy fika io tsisy ina moa ny tiana tenenina am'le hoe tsisy fika tsony le hoe tsisy fika tsony zany ny tiana tenenina ao anatin'izay de hoe le vaksiny aloha zany vahaolana iny maneke préfet aloha zany to efa nanaiky izy aloha efa zava-dehibe aloha ny teny préfet teo hoe ataovy le vaksiny io manko zavaitsika rina zany satria misy miteny misy manao vaksiny eny de zao mampiakatra immunité io aingana be mihitsiny zany le pourcentage le immunité le fiarovana zany fa ny risque na hospitalisation sy ny fahafatesana zany sy ny forme grave tena ahenina io fanaovana vaksiny io zay nge ny tombony an'le fanaovana vaksiny misy karazany maro le vaksiny AstraZeneca de manana hoe 4% l'immunité voariny tsara zany risque le hospitalisation sy le décès ohatran'izany Pfizer le an'ny américaine ny Sinopharm ny sinoa manana koa le fomba fiasan'le hatramin'ny firitsan-jato ny immunité le arovany ao anatin'izay zany ohatran'izay ihany koa Janssen ohatran'izay ihany koa BioNTech sy ny sisa maro be izy ao anatin'izao sy Moderna karazany fitina valy eo zany vaksiny efa mandeha am'izao fotoana zao de misy an'le pilule anti-covid zany ka le fanaovana vaksiny de tena tsotra be fotsiny hoe mba milamindamintsaina ihany ianao satria ambony le immunité fa matetika moa zany le fa zokiolona koa zany tena marefy de marefy rina le immunité an'le zokiolona zany de indraindray zany tsy mahatazona le izy fanampazay ndraso azafady kely manao vaksiny fa nohon' le akamaroan'le malagasy efa tsy ampiery sozanina tsy ampy sakafo tsy ampy vitamine tsy ampy calcium tsy ampy fer tsy ampy magnesium tsy ampy BTB de zay ny tenen'le dokotera ny resaka tamiko mihitsy hoe le vaksiny ozy izy misy ny olona tena mazoto manao vaksiny fa le heriny mihitsy satria izy tsy mihinan-kanina mangazo foana ny lerany maraina manderaka koa mbola misotro toka de misy moa sasa mbola eo ny toka ny sigara moa zany zao miakatra amin'ny vidiny iny an'izay mifoka sigara
tsika moa sady tsy misotro tokony tsy mifoka sigara tsy fantatry izay eo amin'ilay tontolo zay any ny anjay fa raha ny tenanay tsy ao anatin'izany setra zany fa zay zany le tena mazava tsara mihitsy hoe atao le vaksiny ilaina iny fa le toetena an'le malagasy mihitsy a nefa marefo tsy ampy an'izao rehetrarehetra zao de lasa tsy ampy vitamine tsy ampy magnésium tsy ampy calcium de vao metsika kely de ay marary zany vanitolako zany sinsia fa na zany na tsy zany lasa vulnérable ho azy vokatry le inona vokatry lay fahantrana dia tsy mitovy mantsy ny hoe olona normal tsara ampy vitamine ampy calcium ampy magnésium no atao vaksiny de le vaksiny zany manampy de tena hoe mitombo ny hery fiarovana ao aminy sy ny hoe olona tsy ampy sakafo no atao vaksiny fa na zany na tsy zany le vaksiny zany tsy azo elana ntsony tsisy fika ntsony zany raha raisana miteny ny monsieur le préfet teo fa hoe le vaksiny zany zao de tena tsy azo hitivirana le izy amin'ny akapobeny io fa tsika hoa tsy miteny hoe ka manokana hoe toe-pahasalamany raha anina na toe-pahasalamany amin'ny raisam-pirenena zany zao de tsisy fika ntsony zany ho an'ny Madagasikara fa ny international efa resaka vaksiny daholy ninona ataotsika eto zao zany tsika efa ty amin'ny fiafaran'ny taona 2024 izay vao misy tompona ndraiky mpanjakana homme d'etat miteny hoe efa betsaka zay fanentana an'izay ino mbola point d'interrogation amin'ny resaka vaksiny fa zay tsy manao de mety fanazazina sy ny sisa fa de anjarany tsirairay zany aloha no mandray alizy fa mandeha fotoana faniry ahoana ny resaka jirama aloha tenena kely fotsiny eny ary resantsika kely ny jirama satria maranatsika misy an'ireo zany lay hoe nanana fiara de nampiasain'ny jirama zany le fiara de tsy voalohany jirama le vola efa hatrany amin'ny 1 milliard ariary mahery any le izy de nanao fihetsiketsehana zany reo manana fiara nofain'ny jirama reo hoe ameo volanay de aveo le izy de hoe misy fitenenana avany hoe aloha mba inégocie ny jirama zany ny tena zay de hoe mba 35% ihany aloha fa zay mandrara de ozy izy reto le tompona fiara zay nofain'ny jirama tena aloavy daholiko izay ko ne tena sahirana sisa ary le tomobile ny akamaroany efa misy fahasimbany daholo ihany ko de zay le zavatra nitranga zany niarahantsika tamin'ny vaovao iny any teto amin'ny MBS moa nandefa azy Jessica Mirai nanolotra vaovao teo alina de nalefany teo le izy de zay le fanontaniana mipetraka hoe mipireta ny banque mondiale mamerim-bola ny jirama egal fanjakana malagasy ninona teneniny eto de nikiropaka de nanao fomba rehetrarehetra mihitsy zany am'le hoe amerenana ny volan'ny banque mondiale na de misy négociation sy ny rehetrarehetra ary any ananinanina zany ay ve zany rehefa mahita vola rehefa hitady vola de mahita ihany ka ahoana ny volan'reto malagasy piraitan'razany reto no tsy aloha zany ao anatin'le izy de mbola misy keo mitaky volany amin'ny resaka fampianarana any vola foana mijery nefa le malagasy hoe rehefa misy zavatra mampetipety ny mpitondra de mahita vola izy fa rehefa reto le malagasy piraitan'razany reto zay nanao asany fiarandry zareo ny nampiasainy tsy hoe nanaovaninona fa nampiasainy lay jirama de takiny ny volany de lazaina fa hoe oka aloha sisa aloha iny négoce 35% ihany izy tsy mety izay toe-javatra zay ka io moa zany mbola ho hitatsika eo ihany ny fizotran'ny raharaha fa de anjaratsika vahoaka malagasy no misaintsaina izay tsy miteny manery mihitsy hoe zao tsy maintsy atao na zao eo amin'ny lafiny fanapaha-kevitra fa ny sofinareo miaino ny saitsika mianakavy no mamakafaka dia manapa-kevitra isika zay no namarana ny fandarana miara-monja tamin'ity fotoana ity isaorana ianao naharitra hatramin'ny farany na inona zavatra mitranga na inona fahasaron-davatra dia ankinitsika amin'Andriamanitra foana ny fiainantsika mianakavy ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa amintsika rehetra indray veloma tompoko